Manam-pitiavana ny Noro ary miora. Mety hanimba zavatra maro nefa izany. Tazony ianao samirery ihany koa izany. Zaho kosa aloha dia tsy miombon-kevitra aminao amin'izany, marina e. Fiona ary ny kasainao atao e. Lazainao amin'ny Noro fa hoe Noro tena tianao Oka nefa fantatrao fa manana fofom-bady Izany ve no tediavinao e? Ka io nge ireny mba ilako fanampiana avy amin'ny oro miora e. Raha izany aloha nandrasanao amiko dia andraso hoe Paul e. Zaho izany voalohany mitsipaka an'izany fanapa-kevitra izaniko. Dia izany indray ve no antenainao hanampy anao amin'izany? Tena tsy mety aka. Aza manao an'izany kosa ianao ry miora. Fanadriana dala ihany ny ianao izany e. Ao izay Misy resaka izay mba tiako lazaina aminao ary Noro. Resaka iny izany Zoary? Mikasika an'inona? Izany hoe somary sadaikatra ihany aloha ny vavako raha ilaza an'izany aminao e. Fa inona ary ty? Maninona raha lazaina e? Ka Sa ve atahoranao fa mety hampatahotra aiza moa no hoe izany fa ka eno ento ny teninao ary. iny ary zao rery Noro. Efa ela ihany izay nifankalalantsika izay ho ary efa tamin'ny voalohany tokoa ny saika ilaza an'izany taminao nefa tsy nety vitako izany. Zao dia efa natambahotra avokoa ny heriko rehetra saiko nilaza an'izany aminao. Aza be safary rery Joary mampitaintaina mihitsy ianao. Zoary rery Noro. Efa manana olon-tiana. Maninona? Izany ho Olon-tiana? Noro, tsy hitako mihitsy izay fomba. Izany ve no lazainao dia efa sahirana be ery ianao namoaka an'izany? Noro, fa tsy nanohana anao ve izany zavatra ambarako anao izany ka? Manohina ny foko. Tsy voatery Tena tsy napoiziko ohatr'izany ny fandraisanao azy ry Noro ka. Fa tokony ahoana indray? Ranomaso? Sa alahelo? Asa, tsy haiko e. Ka tsy kesenao ngery Joary ka olon-droam-ponamana fotsiny ihany hatramin'izay sa ve verinao nisy inona teo amintsika? Eny manaika nefa ka tsy hitako izay tokony hataitra amin'izany na dia hoe efa manana olon-tiana azy ianao. Ferana madio nisy tamintsika. Izany tokoa ve? Izany no tata-pokatra izay. Noro matoa ange nilaza an'izany taminao dia nieritreritra fa hoe matotra ny finamanantsika sy ianao e. Efa matotra tokoa izany fa tsy nisy eritreritratsy akory hatramin'izay. Ka tsy izany no tiako hatongavana e. Ianao koa no ataoko fa mahafantatra tsara ny tiako tenenina Joary so dia ataoko adala ary ianao ty. Ka tsy haiko indray izay tokony hamaritana an'izany nge. Joary raha ohatra ka izay ihany resaka tianao atao amiko dia mangatadalana aminao avela ho andeha amin'izay. Noro, fa ahoana ary tsy mbola vita nge ny resaka tiako atao aminao e. Fa efa voaraiky no tena votoatiny izany e. Noro. Veloma ianao. Noro andraso aloha e. Noro lasa ihany izy marina. Efa Noro e. Manahoana ry? Manahoana miora? Mandrosoky Oay, fa andeha voaka angandry izany no toa efa vita homana iry? Saika andeha mihitsy izao zako. Raha tara kely ry dia tsy nahatratra teo. Fa naninona raha ny antso talohany nandehanana taty aloha e. Ka za koa ngeky tsy programanao aty mihitsy e. Raha tsy izany mba efa niantso mialoha. Fa ahoana ary? Tsy haiko akia. Noro, fa maninona ry izany e? Tsy maninona e. Aza manafina amiko ndry e. Asa tsy haiko hoe za tokoa ve no tokony hankarary vatana amin'izany sa ahoana fa za koa no adala. Noro, lazao amiko izay zavatra mahazo andry e. Raha maika indry mety hisy fotoana iresantsika akory. Tsy maninona fa afaka amin'ny telefaonina rehefa avy eo e dia atao rapitso indray izaniko. So dia zava-dehibe amin'indry aloha izany e. Tsy mbola ambony noho ny meilleur ami-ako izany e. Mipetraha dia lazao amiko hoe nisy inona e. Tanatrano sa taiza? Eny ary sady hita ho bongo ihany koa ny izany masondry izany e. Avy nitomany andry io ka. Raha ny ranomaso narotsaka tokoa ngamba efa ampy. Fa nisy inona aloha e. Joary akia. Joary? Fa naninona Joary? Ny aona izay omaly atoandro ary tafaresaka ka nambarany tamiko tamin'izany fa hoe efa manana olon-tiana hono izy. Izay tokoa ary le resaka.
Tena nambaran-tsoary tamin'olo ihany izany ilay izy na dia tsy nanaiky aza. Dia izany akia. Dia izany ve nampanao andrito izao e? Ohatrany tsy napoiziko akia. Venona moa no mety mahagaga sy mampalahelo Andry amin'izany e? Manana ny fiainana ange izy e. Manana ny fiainany tokoa izy e. Ary ohatrany hoe efa fantatry indray izany ange. Ie, marina tokoa izany. Efa fantatro fa efa manana fombady izy. Ka nanina ary ny tsy lazaindray tamiko ohatr'izay? Ohatrany hoe miditra amin'ny fiainany Joary raha milaza izany amindry. Na dia amin'ny maha-mpinamana akaiky antsika sy miro fotsiny ihany aza. Aza manome tsiny andry ry Noro a. Sarotra amiko ny hiditra amin'izany resaka izany. Ataovy eo amindry ny toerako. Eny e. Tsy manome tsiny andry tokoa aloha e. Tsy hanova ninina amin'ny zava-misy tokoa izany. Noro a, raha nilazany tamindry izy teo anaoko izany ry, na dia tampiresahana amiko azy amin'izao fotoana izao. Moa ve nisy zavatra nandrasandry avy aminy? Ka nahatonga izany zavatra nambaran'izany sakana sy fanorosorenana ao andry? Hono ahy. Miora. Mpinamana ihany izay. Isika telo raha no marina kokoa e, ary voaingana loatra no nahafantatra ny Joary. Tsy mbola mahafantatra azy indray matoa tsy nahafantatra izany taloha ny lazany tamindry e. Marina izany e. Ary aingana loatra ny zavatra rehetra angamba ka tsy nahafahako nieritreritra akory e. Noro a, tia azy angandry? Tia azy ve hoy indry? Aleoko mivantana ohatr'izany mba hanamora ny resaka e. Tsy mbola nieritreritra ny tia azy tokoa aloha. Herinandro teo izay somary nanompo fijery hafa tany aminy aho. Asa inona no mety vokatra izany? Izay no tsy dia ankasitrahandry ny zava-misy amin'izao fotoana izao izany. Mbola averiko eo amindray andro Miora fa tena tsy napoiziko izany a. Tena marina e. Raha tsy izany tsy ho toy ireny mihitsy nandresako azy hatramin'izay raha fantatro izany. Tsy afaka nanova inona intsony tokoa nge izany e. Izay mantsy ho fampijalidy tena ny ankoatra izany. Dia inona koa ny resaka nataony tamindry ankoatran'izay aloha e? Tsy nisy inona, tsy nisy intsony ka. Tena tsy nisy intsony satria vao narehan'izay aho tonga dia lasa nandefa tsy tia noho resaka intsony. Inona koa moa no tokony mbola iresahako aminy? Izay nge ny tena manahirana aminy. Fa ahoana? Ary mahagaga tokoa nge ry Miora dia izao e. Hoe ahoana? Inona ary no antony lazany izany tamiko rehefa tsy nataony tamin'ny voalohany ihany izany e? Fantaro fa mitady hamadika ny fitokisan-dry azo zavatra hafa ihany koa Joary e. Hoe ahoana ki? Tanora saina loatra indry, ary hita taratra ihany koa mbola tsy mahampitoana andry e. Mandray andry ho toy ny zandriko anefa. Inona no tiany Miora lazaina amin'izany aloha e? Hoe manam-pitiavana ihany koa ve Joary? Izay ny tanjony. Na izy aza ve nefa dia tsy eritreritra izay toy izay hoe tokony ho ataony ka. Indry manao an'izany fa fetsy ny lehilahy e. Amiko ry Miora dia efa mazava ny dikan'izany a. Soa fa fantatro ny marina. Ary ataoko fa tsy misy antony tokony ho ifaneraserana intsony koa ngambany. Izaho mieritreritra hoe tokony natanjatsaina tsara Noro manoloana an'izany zavatra rehetrarehetra izany e. Ampony nataony ahy e. Tsy handratra ny foko amin'ny tsy misy antony akory aho. Eny fa na dia efa somary nanaitra kely ihany aza nandraisako ny marina avy any aminy. Mitandrema fa tsy vitsy ireo tovolahy toa azy no mitsiritritra ny tsara tarehy andry a. Ary iza koa ary izany miandry izany. Dry, fa maninona ny tsy raisiny? Joary ty miandry ty e. Efa hatramin'ny omaly hariva no namono telefaonina fa tsy misy tany iainana mihitsy. Tsy mbola inona ihany no anarahanao ato io Joary a? Fa ianao ty ve adaly? Tsy maninona izay fiheveranao ahy. Tsotra ihany ny mba angatahako aminao dia mba henona ho ahy vetivety montsy. Ka tsy efa nilazaiko ianao teo fa tsy te henonao akory aho. Dia mbola inona ihany ny anarahanao ohatr'izao? Ka tsy aneika aho raha tsy mihaino ahy ianao e. Tsy mila ho ahy. Mesory iry ianao fa mesory andehanako ka? Tsiry Noro tsy aneika ahy. Sahala amin'ireny tsy mahalala teny gasy ireny fa mbola misisika ihany. Ka tsy ekeko tokoa raha toa ka ny filazako anao an'ireny resaka rehetra ireny no anaovanao ohatr'izao e. Ary fantatra ihany koa nge mantsy ny any am-ponao any e. Tsy misy hidiranao izany fa ahy ihany e. Voakasika izany tsika ry Noro. Mandehana fa indray ny fombadinao. Hitanao fantatro amin'izany fa manam-pitiavana ihany koa ianao toy ny itiavako anao izany. Tsarovy anefa ry Noro fa nitsinjiny amintsika mahatonga anao andreny a. Tsy mbola nisy ninona tokony hitsinjovina teo amintsika e. Ampidirao anatin'ny sainao izany. Izaho nefa te hanangana zavatra iray mateza sy matotra amin'izany rehetrarehetra izany ry Noro. Sao heverinao fa zazakely ary a? Sa saribakolona ankizy? Ampy izay fa mandehana amin'izay ianao mandeha any a. Tsy te hiresaka aminao intsony a. Ary aza miantsoantso amin'izay telefaoninako intsony koa fa tsy handray anao anao vinanao vina. Mazava amiko tsara izany. Mazava amiko izany nefa
oka ihany koa hazava tsara aminao fa hiady hatramin'ny farany mba hanikeno ny fangatahako androso fanazavana aminao e. Fanazavana inona ihany ary? Ekeo re. Taxi! Taxi! Eny, tsy maninona izany. Tsy kivy akory fa mbola manao tena foana. Ho azonao ihany n'izany orina kely eo e. Fantatro tokoa mantsy fa manam-pitiavana ahy ianao ary tsy hamelako raha tsy tafatsangana izany faniritsika roa izany ry Noro. Tena mandatsy mety resaka amiko mihitsy ange izy ry Miory. Kinona kosa ary ny tadiavinao ataony? Zaho manokana aloha dia tena midera ny fihetsiny tokoa amin'izanoko. Ka tena sahira-tsaina ry Miory. Aza mametsiny azy ianao e. Tia izy. Fantatra izany na dia manosika hatramin'ny farany azy izy. Na tianao tokoa azy izy, ataonao ny fomba fiarahana aminao e. Ianao izay efa fofombatin'olona. Ko raha tsy vendrana izy aminaoko. Ka midika ho avendranana ve izany ny famoahana an'izay avaopo e? Mora mirainao ange izy izany e. Ko izanyko. Indrindra fa terenao hifanaraka amin'izay tianao fotsiny zava-misy. Ka andahan'izany ary ve ianao ry Miory? Miara mahita azy sika ary ianao aza ange ny tokony ahafantatra zavatra betsaka mihoatra aminy. Efa manana ny nandry ianao e. Fatampoko fatam-pirenena izany. Eny. Raha tsy olona faikan'olona izy ka mbola naikanao ihany amin'izanoko. Ianao manao foana ry Joary a. Tia azy ka raha tia moa izy tsy hitako inona moa ny tokony olana amin'izany ozy izy Miory ka iza no afaka nanakana an'izany a? Fa inandry so heverinao fa tsy atotro izao foana ary mivadinao e. Roviana tokoa moa izy no tongako. Ka tsy ny fahatongavany ange kory no anova inona ry Miory? Moa izany ianao. Fa tsy tianao intsony anga inandry aloha e. Sa efa nisaraka nareo? Tsy mbola niova aloha ny aminay ka. Ka jereo amin'izany ariko. Sa te hampirafy azy fotsiny ianao e. Dia zaza tsy ampitoana no lasibatra amin'izay ditranaoko. Ka tsy mbola voafatotra amin'ny fanambadiana ka afaka ny mbola mieritreritra tsara no avy ny fiainako ry Miory. Mandinina. Izany tsy rary ny veny aka avy aloha isafidy amin'ny fitiavan'izy roa. Tandre nefa ampelantanana so hanenenany. Rehefa tsy tiana intsony izy dia sahiny tsotra amiko. Tsy mbola afaka manao ninina aloha e. Rotiko izao fotoana tsy mbola maheo azy mba andreseko lahatra ny Noro. Finona moa ny tomponao teny fantatra fa tsy maintsy horesinao lahatra ny Noro e. Tsy misy afa-tsy ny fitiavany ahy ihany e. Eny fa na dia mandatsy mety hanampy azy ianao. Izany resaka izany no tiako atao aminy nefa izy mandany resaka amiko. Vehivavy ahy e. Mba natera-behivavy ihany koa. Tsy mety amin'ny feon'ny fieritreretako izany ho ary tompo ny fanapahan-keviny ny Noro fa tsy aty amiko akory ny fanalahidin'izany. Ka raha toa ary ka hiara-mitoetra amin'andry aho nefa ny saiko sy ny fitiavako ateo amin'ny Noro daholo. Dia moa hisy fiainana vanona ve amin'izany ozy izy ianao ka? Hitanao, tsy mahateny ianao. Izany raha mieritreritra mety ho fahoritsain'ny nandry ahy e. Fantatro tsara nandry ary namako. Miangavy ianao aloha tsy ilaza n'izany any aminy. So mantsy sendra miantso anao telefona izy ka avy ianao dia hitantaran'izany any aminy. Fantatro ny tokony ataoko e. Tsy atolonao amin'izany ary Joary a. Misaotra mialolo e. Mbola ezaka ny ampiseho amin'ny olona ny tena hitondrako ny fitiavako ny fiainako aho mantsy. Izay ny mbola adokavana hatrehako amin'izao fotoana izao e. Fa ahoana ho izy tamin'ny Miory? Izaho ange tsy afaka ny andanin-tsiresaka aminy na hidify azy akory. Eny, fantatro tokoa izany. Betsaka ny resaka fanaovanay fa tsy resiny lahatra amin'izay hevitra mety hifanipaka amin'ny sitrapondry ahy e. Aza matahotra indry. Fa ahoana nefa hoy izy? Mangataka indry hono izy mba hiaino ny fanazavany. Izany foana no sisiny amiko. Efa mankaleo mihitsy ka. Amin'ny lalako rehetra andrasany mihitsy ny firavako avy any am-pianarana. Iverotoiny tsy nisy akory izany resaka izany. Fa raha Miory ny eo amin'ny toerako dia tokony mbola hiaino izay lazainy ihany ve aho? Tsy ilainy izany ry Noro fa inona ihany ary no nampirorosaina indry e. Tsy hoe mirorosaina akory fa hoe sao dia izay ary ny tokony hampilamina azy. Tsy voatery anaiky azy ihany koa mantsy a. Ka izay indrindra mantsy vao maika aza izany ampisavorivoroka. Fa hoe inona ny fanazavana mbola tokony harosiny amiko amin'izany? Noro fantaro fa manam-pitiavana azy indry. Nefa manoro-hevitra ihany aloha e. Alaviro izy. Efa manana ny fiainany mantsy izy ka mety anankiroa tany-javatra ny fidirandreo amin'ny fiainany. Ka zange tsy hoe tsy izay mbola vadiky ny ampitso e. Ny fitiavana mantsy afaka mandrava sakana maro. Ka izay ny tsy hamina vinana meloa izay any afarako.
Fa inona no mahatonga Ndry teny an'izany? Ny fitiavan-Ndry azy. Ka na dia tia azy aza, izy angefa manana ny fiainany. Izay no tsy anekeko azy ka lafiko hatramin'ny farany tokoa. Mila miady mafy mba tsy ho resin'ny fakapanahy Ndry e. Tsy efa miteny anao aho tsy hanako tapahan'ny fiainako. Mbola inona ihany ny antsoinao aty foana? Noro miangavy anao are. Ao reny resaka ifanaovantsika dia afaka midify ny salova-tavako mandrakizay no raha ohatra hoe izay no hitanao mety aminao e. Fa mba miangavy anao aho a. Tsy misy tokony ifampiresantsika tsondro Johary a. Raha nandray aho namanao araka ny nambaranao tokoa re noka. Inona no andavanao tsy resahanao amiko raha izany? Voalohany nanafenanao tamiko an'izany hatramin'izay. Ary faharoa namadianao ny finamanantsika ho zavatra hafa. Ka motsy eo amin'izany toeran'izany koa ve ianao ankehitriny ha? Tsy misy tokony fanazavana tsondro Johary a. Ary miala tsiny aminao aho fa ho tapahako amin'izay ny aho. Andraso aloha e. Andraso aloha e. Inona ihany e? Noro tsy ahafaty antoka anao velively re zany e. Ary tena milaza marina aminao fa tsy hanelingelina anao tsony aorian'izay. Inona moa no mety hanaporofo an'izany fa tsy hanelingelina antsony tokoa ianao ka? Tena teniko izany e. Ary lasa ho aingana ny amin'izay fotoana amin'izany fa maika aho e. Andray misaotra ry Noro. Misaotra ry Noro. Misaotra anao nanaiky mifangatahako. Fantatro fa tsy hanaiky mihitsy tokoa mantsy ianao. Eny e. Ka zavatra vitsivitsy no tiako ambara aminao e. Alohan'ny hitsaranao amin'izay mety eritreretinao any. Mihainanao ahy e. Ka ianao koa moa toa ohatran'ny neti-pahatezerana loatra dia nivadravatra tamin'iny fotoana iny. Dia tsy hita intsony na nazavana an'ilay resaka. Raha ny marina izany dia tokony tsy nenanao mihitsy hatramin'ny voalohany. Tsy nambarako anao ireny satria efa fantatrao ihany mantsy ny antony voalohany avy ety amiko e. Noro manam-pitiavana anao a. Asa tokony nitory fity taminao ve aloha vao nilaza ny tena momba taminao sa ahoana no mety hanekenao ny fitiavako? Efa fantatro fa tsy maintsy mbola namafy an'izany ianao. Nefa ry Johary napetraka ao aloha misakana tamin'ny lalanao. Avy eo ianao vao nikiasiny ianao hitsin-dalana eo. Teo tsotro aminao anefa raha ny tena marina e. Dia raisinao fanatsorana ve ny filazanao tamiko fa efa manana ny fiainana hafa ianao? Narary ihany aloha ny fonao teo ampandraisana an'izany e. Nefa tsy hitako izay fomba netinety kokoa ilazana azy. Tsy nentina nampay ihany koa manko ny ora. Marina avokoa ny any ora. Fantatra ry Noro fa matoa asana indray sy nizotra tamin'ireny fanapahan-kevitra ireny dia mba tia hametraka fiarahana matotra miaraka aminao a. Ka izay nge ny tena nandavaka anao hatramin'ny nahafantarako ny marina e. Manambady ianao ka mbola inona ihany no tadiavinao? Sa ve tianao hampirafesina amin'ny vadinao a? Izay ve? Ka tsy mbola voafatotra aho akory ange ry Noro e. Malalaka ny safidiko. Tsy efa matotra ny fiarahanareo? Sa inona indray ny anaovanao an'izany oko vazivazika? Ny hoe matotra aloha samy manana ny resany an'izany e. Saingy mbola mpifamofo fotsiny ihany izay aloha izao. Ary aiza ny vadinao izany? Tsy ho tezitra ve izy raha mahita an'ireny fanarahanao isan'andro ireny? Tsy eto izy aloha amin'izao fotoana izao e. Izany tsy eto izy dia izany no toetranao. Dia rehefa tonga izy dia soa ihany fa mba fantatry meloa ny toetranao. Ka tsy manan-kevitra ny anao kilalao amin'izany resaka izany ange ry Noro e. Mivaivay loatra atao poko ny fitiavako anao ka izany manisika anao an'izay fomba rehetra ahafahako miara-dalana aminao ry Noro. Ka tsy haiko hoe inona ary izany no tianao ataoko e. Noro tia avy ianao? Ka tsy ihany ilay izy ry Johary a. Ka valeo amiko fotsiny raha toa ka manam-pitiavana ahy ianao e. Izay nge dia efa ampy e. Tsy te handratra ny foko aminao aho. Aleo tsy misy raha toa ka fitiavana kidaladala fotsiny toy izay hoe tsy haiko. Ka tsy fitiavana kidaladala izany akory e. Tsy ho azo tanterahana akory e. Ny faniriana rehetra ange ry Noro dia azo tanterahana avokoa e. Hafa mantsy ny zavatra hiainana ankehitriny. Tamin'ny voalohany nahitako anao nanana faniriana tena ny vaivay tokoa. Ohatran'ny hoe tsirim-panantenana tsy fanta-piaviana izany e. Toa mahafinaritra avokoa izay jereny masoko rehetra vokatra izany. Ankehitriny kosa efa niova ny zavatra rehetra satria ve hoe efa manana olon-tiana?
Azo foana izany raha toa ka matotra tsara ny amintsika Ronoro. Satria nahoana ka? Aleo ny foko no isafidy izay tena tiany e. Ka iza ny tena tianao? Ankehitriny vao tena tsapako fa ianao ny voafidy ny Ronoro. Efa mba tafaresaka ihany izay Simeora. Fiarahana tena matotra no nisy teo aminareo fa tsy vazivazy akory. Haiko ireny mandrefy ny tena fitiavako e. Ka andao ary ataontsika hoe manaiky aho. Dia ahoana ny aminy? Atsipinao fotsiny amin'izao ve izy rehefa vita izay nilanao azy hoe fitenenana? Ka tsy hano aho ny hitondrana azy. Izay nge ny tena mampanahirana n'ity resaka ity Ronoro e. Ninona fomba filazanao azy eo dia izay ny votoatiny. Ny fitiavana nge tsy azo tereky masaka ohatry ny voalom-pijaza tahaka izany Ronoro e. Ianao very Joary zazakely a. Tsy za rery ny sendran'izany fa betsaka ireo olona mitovy amiko amintsika miteny izao e. Moa ve dia ho tsarainao ohatry ny zazakely avokoa reny? Misy ny sasany efa any an-dalan'ny fanambadiana sy ny mariazy izao mbola mivadika any rehefa fantany fa tsy anjarany. Ka ahoana ary ny ahafantaranao fa izany no anjaranao? Fantatro fa olon-kendry tokoa ianao ary maranitsaina Ronoro. Ny fiainam-pitiavana nefa tsy azo atao kajikajy ohatr'izany. Indrindra rehefa hoe ny fo izay no mitondra azy. Ka eo mantsy ny tsy mbola azoko ampita tarity e. Hoe ahoana ka? Raha ohatra ary ka hiaraka isika. Inona milaza amiko fa tsy hivadika amiko ihany koa ianao raha hoe any aoriana any rehefa tojo ny tsaratsara kokoa. Ny tsara mantsy tsy mety lany ary ny tantara no tsara. Avy aloha ity anao izy le izay dia ho hitantsika eo izany. Nora, fa maninona ianao e? Aza terenao ary Joary a. Eny e, ka tsy manery anao ange kory. Fa fantaro izay tena hitondrany ny fonao ny fiainanao. Tianao ary Nora. Okizay e. Miandry anao foana naroviana hitotianao amiko Nora. Manararoatra ny fahalemeko ve ianao? Ianao no milaza izany fa tsy mbola fantatra akory aza ny kilemanako. Eny e. Voaraiko avokoa ny afatrao fa afaka mandeha amin'izay ve aho? Ka tsy afaka ny tazona anao intsony tokoa aloha. Joary a. Nanaiky ny fangatanao aho. Nihaino izay zavatra rehetra nambaranao teto. Dia misaotra anao aloha ny amin'izany tokoa e. Ka oka ianao hanaja ny fitsipika amin'ny fanarahantsika tsy hanelingelina ny fiainako intsony aorian'izao ary. Eny e, mitana ny teniko ary Nora. Aza matahotra ianao fa tsy hanelingelina anao intsony tokoa aloha. Izay ihany no tiako lazaina aminao ka dia mahazo mandeha amin'izay ary. Veloma ianao? Veloma Nora. Nora. Ie, dia ahoana indray izany izao ny zavatra nieritreretin'ny hita aorian'izay ka? Tsy haiko aky Miora. Efa fantatro fa tsy maintsy izay no lazaindry e. Efa fantatro teny meloko izany. Ary anahiran-tsaina indry tokoa nge izy izany e. Tsy haiko hoe marina avokoa ve ny zavatra nambarany tamiko rehetra ireny sa misy lainga? Karaha marina moa izany. Asa? Mety ampivahinana nefa e. Tsy haiko aky Miora. Tena sahiran-tsaina aho. Io ary le efa nahiako. Fa inona ny zavatra mampanahy indry? Ohatry ny hoe mitady resy ny lahatra izany ndriko. Sa ahoana? Resy ny lahatra tokoa ve ny filazana izany? Sa mba manam-pitiavana azy ihany e? Alohan'ny andraisana fanapahan-kevitra dia dileo tsara aloha ireo karazana sakana rehetra mety hiandry ny lalandry hatongavandry amin'izay tanjona eritreretindry. Tena miteny marina e. Fantatro izany e. Ary ny olona rehetra manaraka an'izao tantara izao hatreto aloha dia mety hanome tsiny ny fitiavako ny Joary daholo. Noho izay efa manana ny olon-tsindry. Efa fantatra ve izany dia mbola iny ekipy tapikitra sy hanaraka azy ihany ndrika? Ka fantatro izy aloha dia rehefa avy eo tia azy. Tia azy mangina. Izay vao naborany tamiko ny marina momba azy. Izay ny tena mampanahira-tsaina ahy e. Fitiavana azo avelo izany e. Mora adonina tokoa Ronoro a. Aza misisiky ndry e. Tsy eo amindry mihitsy ny toerako dia miteny an'izany ndry. Izay aho vao tsapako hoe tena tia olona ohatran'izany nge e. Tena marina e. Tsy mbola nihena tahaka izany mihitsy aho hatramin'izay. Eny e, mety azo tokoa ndry. Ary andao atao hoe izay ny izy e. Dia aiza nefa ny lalana ivoahana amin'izany ka? Inona tokoa moa ny zavatra tsy vitan'ny fitiavana ka? Ary io no ahy e. Azondry antoka ve izany fitiavany Joary indry izany ka? Tia ahony iziko. Izay foana ny averimberiny amiko. Ary matoa ihany koa izy hoe vonona ny saraka amin'izany fofom-badiny izany dia ataoko fa tena tia izy fa tsy vazivazy akory. Asa? Mety tombony izany. Ary mety dia tsy haiko e.
Sa ahoana ny fahita Miora azy iny e? Mety hoe fitaka sy lainga fotsiny ve izany tenin'izany na hoe noho ny hatsaran-tarehako araka ny filazany fotsiny koa? Sarotra amiko ny laza izany e. Miora mantsy efa nahafantatra azy talohako. Na izany aza ange sarotra amiko ny hafantatra izay tena any am-pony e. Keny e, marina izany. Findriva izany tena tapa-kevitra ny hamaly fitiazana dia efa izany aza ny sakana ka. Tsy mbola haiko mihitsy ry Miora. Asa, mety mbola ho resy ny lahatra ihany tokoa ngamba. Soary dia mieritreritra ny andeha ho aiza amin'izany moa ianao e. Ianao ve dia tena tsy mieritreritra mihitsy? Io indray Miora sy ny sermon tsy misy fifarana. Sarotra ry Joary ny tsy hiteny maloha izany a. Ohatran'ny hoe atosika ao anaty kizy fotsiny ilay zanak'olonako. Dia lazao indray ariko ary fa hoe latsaka anaty kizy izy raha mity anahy. Hita avy izany amin'ny marina. Efa fantatrao ny olana mety handry azy, indrindra ny olana amin'ny vadinao sarom-piaro inoko. Ka fantany indray izany ary mahazaka an'izany izy matoa miditra. Ka maninona ny tsy hazavainao aminy izany fa tsy vitany tiako ianao fotsiny dia zaiko. Finona mbola mampihomehy anao amin'izany e. Ka tsy efa nilazainao taminy ary ve izany? Mino aho mantsy efa napetraka ao daholo izao ny sakana rehetra tserahany tamiko ka inona mbola inona indray ary izy ianao ka? Inona moa no tokony hanakanako azy amin'izany e? Hita ho ako. Ary efa nambarako azy ange ny marina ka aleo izy eritreritra e. Tsy hitako mihitsy ange izay olana ary Miora Ohatran'ny hoe mora mirainao ireny izy izany e. Ka na inoro aza ange tsy mbola hitako izay tena valy teniny amiko e. Na ho raikitra ihany ny aminay na ahoana tsy haiko. Ianao fotsiny tiana ohatran'ny misendaotra ohatran'ireny hoe ianao indray ny voakasika voalohany amin'ilay izy. Kira fantatrao fa malemy moro e, ary jamba ny fitiavany. Jamba ny fitiavany avy e? Marina ve izany hozy izy Miora ka? Aza moto fanina eo ianao fa fantatrao tsara ny ao am-pony e. Aza manao an'izany ianao ry Miora. Mba manahy ihany koa nge hafa tsy dia izany loatra akory. Tia tokoa izy nefa rehefa izerizery amin'ny heviny ve izy mety ho sarotra amiko ihany koa nge ny azony fony. Dia mbola veriko ihany ilay resaka efa mifampiresantsika iny. Le hoe raha toa ka anaiky anao marina ary Miora amin'ny farany dia ahoana ny eo aminareo isan'andro ka? Ny eo aminay isan'andro zao aloha mbola tsy manaiky ny fitiavako azy Noro. Ka noho izany dia tsy mbola eritreritra ninona ny aminay isan'andro ihany koa aloha lojika be izany e. Fiza koa ary izany miantso ary telefonina amin'ny andala izany e. Sa ve morty? Mety ho izy tokoa ngamba ny tsy mahita tory dia miantsoko. Ndraso aloha hoe raisina. Toa tsy izy nge ity izany. Allo? Manahoana aky Miora? Inandry, ndry ve izany? Izaho ihany aky Ndraiky, faly be mihitsy amariny feo andriako. Izany ve aky? Izaho koa aky Ndraiky, elaka izany tena ela mihitsy. Izay indray ndry vao niantsoko. Ka tena mbola enjana be nge ny fanomanana ny egzamay. Dia izay no tena nasepotra e. Izany veky? Dia nanao ahoana aloha izy tao e? Tao aloha e, somary sarosarotra ihany e. Izany? Dia roviana no mivaly? Ka vao tamin'ny ankeo maraina mihitsy ange vao vita e. Mbola tsy fantatra na roviana no hivaly na roviana. Ka tsy efa hiverina hody amin'izay izany ndry? Raha afaka saoma tsara. Tsy misy an'izany aky tsy maintsy afaka ndry ary tsy maintsy tavavoaka dokotera spesialista e. Araka ny efa nofonofondriako. Izany ve? Efa hitako eto mihitsiko. Ary mahatoky ny fahaizandry ahy e. Engane akery Miora. Mananaka ifonoana. Marina aloha izany e. Fa hono ahy manahoana aky any Madagasikara any inona no malaza any? Inona moa kifa ny omaly tsy niova ihany Iza kosa ny tamin'ny telo taona sy ny zao kosa ve dia hitovy soa ny fahazamba manao an'izany ry Miora? Hitako. Manahoana Joary eo izay? Ao izy ao e. Manahoana ny fahasalamany? Tsy malahelo? Aiza koa kia. Izy ve dia tsy alahelo andry e? Asako. Fofombadiny ange ndry e. Ka izaho koa aky tena malahelo azy mafy mihitsy Fa ngandry tsy niantso azy aloha e. Voandry mihitsy aloha izao no nantsoko. Fa maninona aky? Ka mbola mieritreritra hoe
raha toa ka afaka tamin'ilay fanadinana farany teo raha afaka soaman tsara ihany ahy izany dia mba ho ataoko surprise ho azy ny fahatongavako. Ay ve ka aza miteniteny an'izany aminazy indri fa tandremo eny amin'ny roa volana ano azy izany indri no avy aty raha azoko tsara. Ano any tokoa fa izay kifa apetraka amin'izay ngambondria. Eny ary izay fa veloma dia mandra-piona kinandry veloma miora. Tena efa hiverina ho dia amin'ny tapa-bolana izany nandry ary tsy navelany lazalasaina amin'ny Joary izany fa tiana atao surprise aminy Joary nefa ity tsy mbola hita ihany izay tena atony. Efa avy indray izany nandry vao hisary adala hatramin'izay nefa izy dia mba naharitra ihany kanefa dia izay fotoana kely sisa izay ve dia tsy haritra ka hanaovana ny soa-adalana mandalo rehetra izao sa noro mihitsy tokoa ny tiany mihoatra ny nandry. Iza ary izany andraso aloha hivoina hoe fa tao Noro. Ie, za tokoa ry Joary fa ahoana fa tao taitra be ianao. Ka tsy izany fa tena sady tsy napoiziko no tsy nandrasako mihitsy izao fahatongavanao izao aloha Ay ka ampandrosoanao ary ve asa? Mandrosoa tokoa aloha ianao mandrosoa dia mipetrapetra fa Noro sao dia mba manofy ary aloha Tsy manofy akory ianao ry Joary ary moa ve tsy efa valy teny nandrasanao avy tamy amiko koa izany eny nefa nataoko hoe mahery loatra ianao ka tsy anaikako. dia verinao ho fahosako kosa izany ankehitriny fa nikeko ny fitiavanao tsy izany inge kory ny tiako tenenina mahery ianao manoloana ny natiora ka manana ny maha ianao anao foana. Miala satroka eo anatreho anao avokoa izy ireny indrindra amin'ny fotoana fiposahany masanto tahaka izao aza dia mahay milaza eo ry Joary tena marina izany ry Noro ataoko angamba fa sambatra izay honenany. Ianao misafidiako ry Joary Noro ka efa mba nisaintsainao tsara ve izany fanapahan-kevitra izany talohan'ny zavatra rehetra aloha efa tena nisainiko lalina tokoa izany ary efa nalaiko eo ambony nalaiko eo ambany tantara rehetra ary niezaka namerina tatapoako ny fitiavako anao ihany koa fa tsy vitako izany efa tena lasanao tanteraka ny voko ankehitriny ry Joary Zay ry Noro malalako Joary Noro tsy fitiavana toy ny fitiavan'ny olona rehetra ngeny antsika tsy mitovy. Fantatro tokoa izany tsy atoronao an'izany ka arak'ireny efa nambarako taminao ireny tokoa mantsy dia asa mety ho sahirana ihany tsika tsy manino izany fa vonina ny ara-hiatrika aminao izay mety ho sedra miandry antsika ka tena vonina izany ianao? Tena vonina ry Joary eto vonina ny ady hatramin'ny farany. Fa hono aloha tsy ohatran'ny hoe nanery anao avery Noro tamin'ny fanapahan-kevitra ao ny fitiavako anao ihany no ananesika Joary eny ary Noro iara-hiady sika mba andresen'izao fitiavantsika izao. Toa tsy mbola tafatambatra akory tsika ity dia efa hiatrika olana santiko. Andao efa mpitantana ifanomehery ary faly amandrean'izany fahavononanao izany tena ambony tokoa ny heritsainao fa ianao tsy vonina indray nga ianao? Sanatria efa vonina hatry ny ela ary havako efa fantatro no fa tsy maintsy andray an'izany fanapahan-kevitra izany ndry resy ny akiry Noro marina izany tsy manome tsiny andrilo satria mantsy tsy indrirery akory no tojo an'izany toerana izany nanoloana ny Joary maninona fangako kefa nisy vehivavy akoatra azy izany fofombadina izany niaraka taminy to tsy mba nitenenindria akory izany? Tsy hoe niaraka taminy akory ka tsy azoko ka betsaka ireny sipireny no sharma taminy nefa tsy nisy nanaitra amin'ny fitiavany koa aloha ireny izany indrindra nalatsapaka amin'ny fitiavanyko izany hoe ankoatran'ilay fofombadiny moa izany ay ve dia miaraka izany izao nareo izay ngamba ny lahatra hiaraka nefa dia ahoana ka nanome toky Joary fa tsy andao any inona zava-mitranga ary tsy anakalo amin'izany fofombadina izany na ofiana ihany koa izy dia mino an'izany ve ndry raha ny fitiavana asehony aloha fa iza mbola mahafantatra ny vavadiky ny tantarany oriana any asa mandra-piveriny izany fofombadina izany ohatra tena sanareo ka marina fa tena tiany Joary ve ka izany vehivavy izany aloha
Mba hazavazava amiko ery miora. Hazavaina hoe ahoana? Hoe ahoana ny fahitandry azy fony izy ireo hoe mbola niaraka taty ka. Eny izy aloha dia mifankatia tia azy ny fofom-batiny ary tia azy koa Joary. Porofon'izany ny fanenjehany any Joary amin'izay alehany rehetra. Sarom-piaro? Izy aloha dia sarom-piaro Ny sipa koa moa vao mainka manatona ny Joary daholo ka ohatran'ny mahatezitra azy mihitsy. Izany ve ke? Ataoko fa efa fantatro Joary tsara ohatran'ny paosiny izany ka heron-drehatra amin'ny farany tokoa izy. Izaho ihany ny vehivavy araka amin'ny Atsoatsy. Fa ahoana hozy izy tamindrika? Tsy mbola fantatro izay ataony. Nefa tokony ho fantany koa ny tokony ataony na dia hoe tsy milaza an'izany aza. Somantsy izy dia mieritreritra fa hoe ilalao ny fitiavako fotsiny. Tsy maintsy misafidy lalatokana amin'izany tokoa aloha izy. Ka matoa izy no nikitika amin'ny fahanginako. Eny fa na dia tia azy dia efa nisafidy ny hampanginana izany fitiavako izany. Dia ataoko fa izany tiany ary ho tiany mihoatra an'izany. Ataovy izay tsy alefy ny fitiavany Andry ka hisafidianany Andry ho mpanjaka amin'ny fony mandrakizay. Ahoana izay? Fa lasa saiza ny fofom-batinao izany ary inona ny antony nandehanany? Lasa ny andafy any izy dia nanohy fianarana. Fa inona ny fianarana ataony ihany? Dokotera. Ary manam-pahaizana kosa izy izany koa. 3 taona ange izay no nandehanany any. 3 taona? Ary mbola ho ela ange izany izy vao mety hiveriny? Efa vita aza angamba ange izay ny zavatra ataony ihany raha nambarany tamiko telefona farany. Fa angamba vitana 3 taona izany ny fianarana mpitsaboka? Izany hoe naka spesialite izy. Izany hoe efa navita 9 taona izy dia nanapa-kevitra ny hakan'izay spesialite izay sisy. Dia efa tapitra izany izao ny 3 taona? Efa verina ato angambany izy. Ato roviana? Tsy haiko re. Fa angamba milaza eo ihany izy rehefa ho avy. Tsy misy ahitsika ny amin'izany ronoro. Fa hono ary Joary? Fa inona no nahatonga anao ity Noho ny fitiavako anao fa inona indray ary ronoro. Tsy azoko mihitsy ahoana koa ary izany fanontanianao izany. Izany mantsy ny fanontaniana tiako apetraka. Fa ahoana tsy azoko. Hoe inona no nahatonga anao hanitsakitsaka azy? Dia mbola sahako ihany mamaly anao hoe tianao ary ronoro. Ataoko fa mbola mahavaly azy izany. Eny ary. Tia ngamba ny fanontaniana mahitsy be. Mbola tia azy ve ianao? Ahoana no mety hamaliana ao an'izany fanontaniako izany Joary? Fanontaniana izay niniko tsy mbola napetraka taminao aloha raha tsy androany. Ka naroviana ametrahanao amiko an'izany fanontaniana izany nge dia tsotra ihany ny valiny. Eny fa na hifankatia azy izay angamba tsy anjara ny anay ronoro. Aza manodikodina resaka ianao fa valio tsotra fotsiny ny fanontaniako miankina betsaka aminao avy ko mantsy izany. Ka tsy mahatoko ny fitiavako ve ianao izany ronoro? Matoa namboraka fitita aminao dia voalohany aloha tsy azon'iza lavina sy ozogozonina fa tianao ary faharoa manaraka an'izany mialefa ihany koa izany fitiavako azy izany matoa voafindra toerana ohatr'izao. Ka firy taona izay nefa niarahanareo ary? Dia iza koa no anarany fa tsy mbola fantatro mantsy entsoina azy na dia efa fantatro azy ny fisiany? Nandry. Nandry? Dia toy izo ary ny fanazavanao? 7 taona teo ny fankafantaranay. Dia efa 7 taona izany niarahanareo? Azo lazaina ho izay tokoa aloha ny faharetany eo. Dia efa vita hoy ianao ny fianarana any ampita ary efa hody izy ato. Raha betsaka indrindra aloha dia tokony eo amin'ny 5 volana eo angamba sisiny. 5 volana? Dia 5 volana ve sisa ary Joary dia tsy andronao nefa taona sy 7 volana ary izany tena andronao teny foana? Ka ilay izy ange ronoro tsy azonao tsaraina ohatr'izany. Izany no marina araka ny nambaranao azy tamiko teo ihany. Ahoana ary Joary ny azoko antoka fa hoe raha vao anatin'ny 5 volana ny fifankatiavanareo nijoro tao anatin'ny 7 taona. Inona no entinao andresina lahatra amiko? Izao no izy ronoro. Amiko na 10 taona na 20 taona rehefa tsy mifanaraka ny rotota dia misaraka ohatr'izay. Indrindra fa inandry be fahaizana noho izaho. Izaho ange vao taona voalohany eny Ankatso monjy. Tsy ny mahadokotera azy ihany koa ange akory no midika inony. Ianao ve izao dia atahotra an'izany ke?
Sady nanontaniako tamin'ny ora fa tsy mbola nisy fifandirana mihitsy teo aminareo na hoe fisarahana toerana fa tena mifankatia nareo. Fitiavana mafiorina ve izy an'izany? Dia matahotra ve ianao Ronoro? Tena tsoriko aminao tokoa aloha fa matahotra ahy. Marina e. Ahoana ary ianao izany? Maly ianao milaza fa vonona. Dia anio indray ianao matahotra. Tsy azoko mihitsy ahoana izany Ronoro ha? Aiza koa aloha nisy an'izany hoe olona niaraka tao anatin'ny fitotoana dia tsy hifamaly sy hifanditra koa ve na dia kely aza e. Tsy misy an'izany mihitsy. Tsy marina koa no lazain'ny mioranao e. Ka mahita ny fifandraisanareo izy mahatonga teny an'izany? Efa tsy mbola nitantarainy taminao ngamba ny zava-niseho azy lazaina hoe ratsy teo amin'ny fiarahanay. Ny asa rotam-piarony ve? Ohatra ray izao izany ka. Raha diso saro-piaro loatra mantsy ny olona raingy dia mety tsisy anjary koa ny fiainany. Hatramin'izay nefa ianao tsy nanapa-kevitra nisaraka taminy? Ka izay aho vao tena tojo anao Ronoro a. Izay nge ilay hoe miandry ny fotoana ny zavatra-drehetra. Tsy misy zavatra tereko masaka izany aho. Dia vonona nisaraka aminy izany ianao? Aleo avy eo izy dia hazavaintsika aminy zavatra-drehetra. Tsoary a. Dia n'izao tsy mbola tara sika akory raha ohatra ka miverin-dalana. Fa sao dia mba tsy mety ihany ary izao lalana raisitsika izao e. Noro a. Fa inona indray ary ty ha? Ohatran'ny hoe manahano izao zavatra izao ihany ahy e. Noro a. Tia avy ianao aloha sa tsy tia ha? Tianao ary Tsoary a. Saingy inona indray? Saingy matahotra izay mety havadiky ny ampitso ahy e. Samby tsy misy tompon'izany tokoa mantsy na zana ianao. Tia hifidy ny lohany ange ianao nefa ohatran'ny matahotra ny masony raha izany. Ka mpangalatra mantsy ny tenaka izay mahatonga ny ahiahy sidiny endretreny. Manome tokoa ianao ary Noro a. Aza matahotra ianao raha mbola miaraka amiko e. Averiko aminao indray a. Fa hiaro fitehanao hatramin'ny farany a. Ny fitiavanao ihany no afaka niaro a. Tsy maninona fa ataoko matanjaka tokoa raha izany no ilaina. Ary avy aty izany malalako izany. Aroka izay moa hoe oka izay. Ahoana? Inona nahatongavanao aty an-trano amin'ny salasalam-potoana toy izao Tsoary a? Mba mandalindalo e. Rehefa tsy hitantsony koa moa ianao ko. Ay ve? Fa hono aloha e. Inona marina ary ny dia ratsy ny fanaovana ny dia mifanary e. Iza izao mivery ka? Ianao vao nahazo namana vaovao sa izay nilozaniko? Ianao koa. Namanao ve moa tsy handalo aty aminao foana fa... Kefa ianao ary ny tiany ka anao inona ty amiko tsony izy. Dia izy koa ve izao dia tsy handeha aty fa ianao mihitsy koa nge sady mba mandalova ny an-trano rehefa mahatsiaro an'izany ihany. Andalo any ary tsy ohatry ny anahirana nefa ve izany? Tsy azoko. Fa manomboka oviana indray moa no nanjary nanahirana anao no makany an-trano ka. Ka sarotra ihany ange izy ity Tsoary. Fa ahoana ary miora? Ka ohatran'ny hoe makasitraka ny fiarahanareo ako. Dia izay no tsy tiako. Efa fantatrao tsara nefa ny adapoako fa ny fanohitra amin'izany ka. Indrindra ny fitsarany manodidina hoe namaka kaiky ianao na inory na inandry. Ka ohatran'ny manahirana be ary Tsoary a. Tena marina. Ny eritreritra kosa izany efa lasa lavitra loatrako. Izay ny fomba fijerin'ny olona voalohaniko. Inona koa ary ny rarahinao izay fijerin'ny olona any ka? Zaza ange tsy mivaky loha e. Ka ianao mantsy toa efa hatramin'ny voalohany mihitsy ny tsy mivaky loha e. Inona moa ny ianao zaniko? Eny e. Manaraka ihany izany fa tsy izany aloha no naleko taty aminao fa hono saika anontany anao zavatra hafa e. Inona saika anontanianao e? Fa ahoana? Tsy izany mantsy fa efa elaela izay no tsy niantso ahy izy. Nefa raha tamin'ny antso atrarobe farany fanaovanay dia efa tena hoe ho avy mihitsy angamba izy. Fa ahoana moa izy ny tsy antso anao e? Ka izay indrindra nge ny tena mba mahagaga e. Nefa ihany koa izy efa niteny fa tsy maintsy mbola mampilaza ihany alohan'ny hatongavany eto an-tanindrazana. Dia miantso anao eo ihany izy zaniko. Ka tsy azoko mihitsy ange izy hoe maninona ary izy ny tsy miantso e. Ka izy aloha tsy niantso taty amiko mihitsy e. Izany ve? Dia roviana ary izy no avy raha izany e. Efa nomboka sady anga ny problème ny fahatongavany eto ka. Ka zavatra efa tsy maintsy hatrehany izany e. Mba miandry ny fahatongavany ihany koa ny tenako. Sady efa malahelo azy ihany koa angery miora e.
Tsy azoko mihitsy ianao tika, marina e. Ohatrany hoe efa zatra n'ilay misy mitsena koa ny tena rehefa mifahatongavana ohatran'izao. Ay moa izany tsy nanafatra ny zareo tany mihitsy. Izay koa aloha ny fahatosoko. Tokony mba niteny tamin'ny ora ihany mba handehanana aty amin'ny aeroport. Ndry, fa nga tsy misy mitsena izany mademoiselle no? Fa izaka ianao? Azafady, angamba tokoa tsy tadidinao Andraso aloha hoe soroko ity solomaso anaovako ity fa sao tokoa ary tsy mahita tsara. Ka nahanala n'iny ary anie ianao, angamba tsy ahafantatra kosa aloha e. Ka azafady hoe fa izaka ianao? Ka iray fiaramanidina teo angesika. Izany ve? Tao anatin'ny fiaramanidina io ny arahantsika teo, saingy angamba tsy tsikarotra hoe tao koa angamba e. Ay ve, eny e, tena tsy tsikarotra tokoa aloha fa azafady. Ka samy avy any Frantsa angesika e, izay no tiako lazainy. Tokoa. Fa angawa ianao tsy misy mitsena e. Tohatry ny mihazoazo io fotsiny ianao izany. Marina tokoa izany. Ndry, fa naninona ny olona ny tonga ka? Zava-dehibe iny ny fahitana ny fitsenana havana avy any am-pitotro izao e. Izay Sady raha fahitako anao izao, efa ela angamba no tsy nanitraka ny tanindrazana ianao ko. Saingy tsy maninona izany e. Za koa ne mba te hanao surprise ho an'ny fianakaviako an'izao fahatongavako izao e. Izay izany ny tena marina e. Dia izay mihitsy ny antony tsy nilazako azy ireo hitsena aty. Ay ve, mba afindrainy ianao izany ka ho tadidinao ve izany ny lalana? Ka ahoana kosa moa ny tsy ho tadidika? Ny taniko ve dia tsy ho fantatro ozy izy ianao e. Iza no mahalalako, efa betsaka mantsy ny fiovana nisy ety amintsika ety ko. Ohatrany hoe tsy niaraka avy any ivelany ihany tsika izany ko. Ka za zao raha be indrindra, tapabolona dia miverina. Dia mivezivezy eo ohatr'izay foana e. Ay ve? Ka tsy aleo ve aloha miaraka raha toa ka andeha irery ihany ianao e. Za koa mantsy za rery izao ko. Ka Oay, azafady aloha e. Luka no anarako. Ay, dia efa ny mahafantatra ny Luka. Ary ianao azafady? Nandry. Za ihany koa dia efa mahafantatra ny Nandry. Dia ahoana? Tsy aleo ve miaraka e sa ahoana e? Tena misaotra betsaka ary Luka fa aleo an'izao vao saika hiantso an'ilay namako izay mihitsy teo hoe mba haka ety e. Ay ve, ka izao e. Aza sairanina amin'izany intsony ilay izy fa efa tonga eto ange ahy e. Tsy maninona ve? Eno Eny ary e. Ka amin'ny manaraka ary sa ahoana? Mandra-peona raha ohatra ka handeha ianao e. Veloma ary Nandry. Velomy Luka. Miora. Za ihany ry Joary No iveriko fa inora ianao ko. Fa ho avy aty aminao koa nga noro ka. Tsy maintsy mandalo eo foana izy ka. Izay mihitsy izao no tena liako aty aminao ko. Fa misy inona Eny e, natao ihany ny tsy hiteny sy hanaraka ny hafa fa sao dia tsy mety ka. Fa inona ary ty olazainy Miora Ka ho avy eo ny fofombadinao an'io fa sao tsy fantatrao e. Maninona tsara? Zany Fa nga niantso anao nga Nandry? Vao avy niantso ahy mihitsy izy izao dia efa nivatony izy izao no miandry ahy. Zany ve? Dia ahoana izany ry Miora Ka sao tratra miaraka eto nareo sy noro ka izay vao loza fa aza saina mandalo aty aloha noro e. Ka izay koa nge efa niteneniko tamin'oro hoe fa sao dia ho avy tampoka eo Nandry. Izy nefa sao dia ho avy eo mihitsy izao ko. Ka afara izy aloha tsy hankatira izany e. Sa ahoana ny eritreritrao? Eny e, tsy maintsy izay aloha izany no atao fa inona indray moa. Fa naninona koa ary Nandry ny tsy mba nampilaza mialoha fa dia manapika ohatr'izany. Andao rangaha dia hiaraka hitsena azy eny vato eny tsika, ndao. Tsy mety izany e. Fa tsy mety ahoana koa ry Miora. Fa nga moa za tsy mahazo makanika Te hanao surprise aminao izy amin'izao fahatongavana izao e. Izay ny antony tsy nilazaina anao an'ilay fahatongavaniko. Ka tsy azoko. Surprise ahoana ary? Efa nanavatra izy e. Efa nanavatra mihitsy hoe tsy hilazalaza izany aminao. Fa aza mody miseho mahafantatra an'izany mihitsy aloha ianao rehefa tonga eo izy Eny ary. Izay aloha fa lasa fa sao taro ihany ka sasa miandry azy izy ko. Ka nanao ahoana nareo taty nandritran'izay tsy nateo azy e? Inona moa no azonay ambary? Izay izay tsy mba mihetika eto toerana akoriko. Za noho ny vekiry Miora. Ka ohatrany hoe vao tamin'ny herinandro teo nge ilay tamin'ny 3 taona nandozandry amin'ny Madagasikara mety efa betsaka kosa angamba ny zavatra niova taty e. Nareo no manao an'izany. Ka inona ary ohatra izy ianao izany ka? Nanao ahoana kitsy ho ary io teto ry Miora?
Mba endry ihany sa naditra? Tsy efa mba nijerijery indry araka-lemba ny angaviako andrireny ve? Io izy ioko. Ahoana izany lesy a? Mba endry ihany lasa naditra e? Koraty zazakely ry nandriko hoe ampiandrasan'olona marina e. Mba mahafantatra izay tokony atao kosa alonge e. Kiza moa letsy no mahalalako. Resaka malagasy mpinamana teny ampitan-dranomasina tany tokoa ny fanadonoana. Asa, sao mantsy mbola eo ihany koa tokoa le hoe lavitry ny maso dia sarahan'ny elanelany dia mety hoe ho lavitry ny fo ihany koa. Kenao tany azy zao no natahorana hoe hitondra vazako. Vazaha ve? Enao ny vazahako aty Madagasikara-ko. Zany Vao nanomboka tapitra angeny roa taona dia efa tsy nitsahatra ny nanembona taty mihitsy e, nanembona anao. Indrindra ny nagaga dia tao anatin'ny 2 volana teo angambany dia ohatrany tsy mitsahatra ny manofy anao foana isan-kalina. Ary efa ela mihitsy ny ange izany te hody saingy tsy mbola afaka nanoatra raha tsy nivaly tanteraka ny fanadinana e. Ay, Izay angamba no atao hoe antso ny manako. Izay no nahatonga hanontany an'izany aloha e. Eny fa na dia hoe fantatro koa aza fa tsy hanao an'izany Johary. Ny fito taona mahery tokoa aza talohan'izao vitantsika ihany ko. ka izay ny matsy angeo ahy. Ankehitriny efa vita tanteraka izy izay. Toy ny nofinofiko ka iaina sambatra eo anilan'ilay olon-tiako amin'izay manomboka anio. Tsy andahoana ho any tany lavitra any intsony indray izahay. Izany Tena efa fotoana lavabe ihany matsy izay vita izay e. ka raha tsy misy ny fiafiana tsy manana ny soza izy ny fitenenany. Ka inona tokoa nefa aloha ny tena antoko izany fahasoavana izany e. Mampalahelo any Andry. Tsy mahafantatra n'inona amin'izay zava-nitranga taty akory. Aiza koa nefa moa no alalana izay niseho tany lavitra tany. Johary, dia fatranao ve? Ndre? Ary toa variana be ho any mihory izany e. Fa ino ity mahalasa sain'Andrio mpitoerana eo e? Ka tsy misy inona akory ka. Eny e, ela tokoa aloha izany fa andraso aloha avoaka tato amin'izay ireo zavatra nentina ho anareo avy any. Eno izay mihitsy zao nandrasana ko. Aza matahotra indri fa ny meilleur ami-ako indray ve no ataoko ambany zavatra e. Zavatra ho anareo sy Johary avokoa no tena betsaka ato. Ary dada sy neny mantsy efa mpivezivezy ihany ka tsy mba ho taitra amin'izay hoe voan-dalana avy any intsony e. Eny ary ka voay ary aloha zato izy mba iaraha mijery. Aza maika e. Johary Ahoana ry nandry? fa andeha hivoaka nga ianao izany? Andeha hivoaka fa hoe ahoana ka? Andaotsika sy ianao aloha hiaraka ho any amin'ry dada sy neny. Fa roviana izany? Fa zao fa eritreretinao roviana indray ary. Ka zaza ange izao efa hitanao miomana any andeha zaoko dia ianao koa ve izao vao miteny an'izany e? Andray kosa izany ianao ry Johary. Efa maly ange ihany no miteny anao an'izany. Sao dia mba adinonao ary. Ianao koa aza efa nanaiko fa hoe andeha antsika androaniko izao indray ianao vao Ay tokoa moa. ka gaga aminao tia indray hoe andeha ho aiza ary. Ka tena tsy tadidi tokoa ry nandry. Marina e. Fa mandeha makaiza ary ny eritreritrao izany. Ka zao e mandehana aloha ianao rery makany ha? Fa ahoana no za rery no akany? Fa maninona ianao no tsy hoany ka? Ohatry ny mahagaga indray izany. Ka za ange tsy afaka re. Nenao dia mangataka fotoana lava izao dia mahafaty antoka anao ve no mandeha any vetivety aloha e. Ka raha izao nge aloha tena tsy misy hevitra intsony e. Ka avy mandeha any tsika dia miaraka any amin'izay alehanao kinona indray ary. Ka le hoe andehanako izany koa nge tsy dia hoe maika akory e. Tsy hoe misy zavatra taraika akory raha tsy mandeha any izao tsika. Efa tsy mety any izany ny fandehananao rery any dia tsy aleo ve hajanona raha-pitso mihitsy e. Ka hajanona raha-pitso ahoana indray ary. Tsy manaiky an'izany kosa aloha fa za izao tsy maintsy miaraka any tsika e. Tsy haiko izay eritreritrao. Ka tsy hitako nge izay mampametraka olana be an'izany io e. Aleo raha-pitso fa aza mila vany re ry nandry e. Fa ho aiza koa nefa izany dia alehanao heverinao fa zava-dehibe noho ny famaginandreo ray aman-dreniko izany e. Ka andeha ho any amin'ny liva azy zao e. Misy hitadiavany amaika hony. Ary fantatrao tsara fa matoa izy miantso dia resaka firy izay. Ka tany ihany ianao maloko nga tsy vita ho maly izany resaka izany. Ka tsy moramora nge ny manao zavatra ry nandry e. Dia roviana indray ary izany tsika no miaraka ho any e. Fotoana matotra atao fa sao dia manala baraka ka. Za zao efa ny telefonina neny fa hoe ho avy ihany tsika noho nefa dia tsy afaka indray ianao. Ka mandeha ihany aloha ianao re makany izao ary e.
dia elo tsy ny any fotsiny aho hoe fa tsy mety zany tonga dia aty dia miletika aty fotsiny zany ka. Eny hitako ihany ry izy atao Zay aloha fa lasa eny ary ary anga dia tsy misy oroka tsony koa ohatray azafady re. dia zao avy ianao vao tonga ry Joary, efa adiny firy nefa ny andranao teto foana. Tena miala tsiny akia, zao vao afaka niala tany an-trano re. Zao mihitsy ny ilay zavatra manafitoana mihitsy ry Joary zany foana ny ianao, ohatry ny mampalahelo anao mihitsy ny fotoana lany aty amiko noho ny any aminy. Aiza kosa ry Noro tsy misy an'izany re hoe fantatrao tsara fa ny fandriana sisa mivonjeko any an-trano any fifalaniko teo aminao avokoa ny fiainako rehetra, dia mbola tsy ampy anao foana ve zany ry Noro Iza no olona milaza fa ampy zany ka, sady ngakoa moa zany ny fanarahana. Ka zay re aloha no azontsika atao amin'izao efa miteny anao nge fa tsy azo atao sesiboletra tahaka izany izy io Tsy tiako hikambanana na amin'izy ianao ry Joary fa tiako hamaleo tena. Efa leo an'izao fiarahana miafina ataontsika izao koa ka. Taoriana ny fahatongavan'ny vadinao mantsy dia nanjary tsy misy dikany mihitsy ny fiarahantsika. Dia ilaza ve ianao hoe aleoloha andeha amin'izao ihany? Ka tsy afaka ny hanao zavatra tsy mbola azoko atao ary Noro aloha. Za nge akory tsy mandany zany saingy hoy aminao hoe andraso kely fotsiny aloha rehefa avy eo tsy maintsy ho teo ihany izay atao. Zany no efa nampanahy ahy tany am-boalohany ry Joary Inona ary fitianao ty kotsy? Tsy atakalinao ny vadinao naroviana mihitsy tokoa ngamba. Dia sanatria ve ka zany adala mbola nisisika taminao Fa inona daholo ary zany zavatra ambaranao zany ry Noro Zany angamba ho any mariny. Tena miteniteny foana mihitsy ianao ka tsy misy an'izany eo Ka inona ary mbola hifikiranao aminy raha zany no izy ka? Ka ianao kosa ve ry Noro dia tsy afaka hikomprandra an'izao toerana misy azo mihitsy Azoko tsara ka. Ka maninona ianao no manjary tezitezim-poana amin'ny zavatra tsy misy dikany ohatr'izany ka? Satria tena tianao loatra ankehitriny dia ohatry ny hoe ataonao kilalao ny fitiavako. Izay ny fahalalako azy. Za kosa aloha tsy manao kilalao ny fitiavanao zany Ka maninona ary ianao tsy samy laza amin'ny avy hatrany marina raha zany no izy Ka le izy tsy mahazo atao tampoka be ohatr'izany. Efa impiry ange no mitenanao an'izany foana tsy maintsy tarehana tsikelikely ny resaka. Dia mandra-paoviana nefa vao lazanao amin'ny manontolo izany. Dia amaly ahy ianao hoe tsy mbola fantatra izany. Dia tahaka ny teny ihany koa ianao hoe tsy mbola fantatra mazava ny amintsika. Ka izay mahatonga hiteny an'izany ka. Tena lasa lavitra loatra kosa ny ahianao ry Noro Kivy ary Joary mariny. Aiza ny fitiavanao amin'izany ry Noro Zao indrindra ange ny tena fotoana tokony hanehoana fa hoe tena tia ahy ianao Na dia ihany tokoa aza ny fitiavako anao, tsy afaka natateraka ninina zany manoloana ny fitiavany ianao. Eny tia tokoa ianao nefa dia mahatokisa ianao ary Noro Tsarova fa androdana ny 10 taona ny arahana isan'andro ka fataro fa tsy moramora akory zany ady zany. Zay no ataovinao an-tsaina mandrakariva. 10 taona tokoa moa ve dia hiady amin'ny efa-bolana. Ohatry ny nofinofy ihany zany. Ka tsara fatarina koa nge hoe aiza ny tena misy ny fitiavana amin'ireo roa ireo Fa ahoana kely ny miora? Inona marina ny tena zavatra niseho taty nandritra an'izay fotoana tsy nateo azy izay? Inona moa no tiana andro tenenina amin'izany? Tsy zany aky fa zaho ohatra no mahatsikaritra fihetsika hafahafa amin'ny Joary iny mihitsy Fa fihetsika hafahafa ahoana aloha izany? Tsy haiko hoe ohatra ny hoe nio voajotono ny taloha zany Joary. Zany ve kirinandry? Mariny. Fa ahoana ny tenen'Andry an'izany? Misy fihetsika tsinjondringa sa hoe ahoana Indraindray izy ohatra ny lasa masika amiko, lasa miavonavona, raha tsy anontaniana tsy miteny an'izay aompony eo ka mieritreridratsy ary no miora hoe sao dia mba nangatsiaka ary ny fitiavany ahy. Aiza kosa kia? Ka tsy haiko izay ny mahatonga manontany amin'ny miora hoe inona marina ary ny tena niseho taty tao anatin'izay 3 taona izay. Tena lasa mihitsy akiny saiko Za aloha tsy nahatsikaritra ninina taminy tokoa hatramin'izay Zany ve? Zaho tena mieritreridratsy hoe sao dia mba misy vehivavy hafa manadala ny saina izy iny ary any ivelany any Asa nanitsaka tsahan'ny fitiavako fony an-tany ivelany tany.
Maninona? Eny eritreritra haina aloha ny ahy nefa indri moa miaramiako sady mifandray amin'ny akaiky efa nilaza fa tsy nisy inona ka eny tsy hitako aloha izay tokony hoe ampitombona an'izany ahako izany. Ka na zany aza izay nambadika farany takony alehany ihany kosa aloha tsy hitako e. Izay aloha tsy dia hoe araka fa zato isan-jato akory izay atondro izay alehaniko. Ilako azy izany so sanatria ka tsy azoko mihitsy mantsy angeny tena mahatonga anjoary anao fihetsika hafahafa mikoatran'izany. Maninona rehefa raha miresaka aminy ndry e dia anontaniana azy izay marinako. Ka inona no marina anontaniana azy? Ka na misy aza ve izany dia ilaza sy anakan'izany ve izy amindry? Asa tokony mba hoe hahafaly azy mantsy ny fahatongavako nefa ohatrany voamaika mifanohitra amin'izany mihitsy ny misy amin'izao fotoana izao. dia maninona tokoa ary joary ny manao an'izany. Eny tia joary iainany ka ny eritreritro ihany no lasa lavitra. Ohatrany tsy mahavita andainga amin'andry ka mariny. Efa hita izao fa fahotanako avana mihitsy na madia anjoary azy amin'ny oro. Namako izy ary tsy mbola nisy zavatra mifandiranay roa hatramin'izay nifankafantaranay fa dia mifampinana amin'ny manta sy ny masaka tokoa. Ankehitriny nefa voatery mandainga aminy eny mamitaka azy ihany koa nefa tsy anjarako velively milaza amin'ny mariny. Tsy anjarako izany ka sarotra amiko niditra amin'ny fiainatokantranony hafa. Izay any angamba ny tsara jainy nefa dia ahoana ho inandry amin'ny fotoana lalàna amin'ny marina ka tsy nilazaiko tamin'ny an'izany. Oy, iza moa nandry moa iny Why iza tokoa moa ianao? Efa hitako ianao. Eno marina izany efa ny ondray mandeha tokoa sika efa niona. Ie tsy vaovao amiko mihitsy mantsy ianao zaoko. Taiza tokoa moa Eno taiza ary ka taiza ndrasonge taiza moa izy teo e. Ay teny amin'ny aéroport teny Ivato ny fakahitatsika. dia tsara fitadidiana mihitsy ianao izany tena marina izany tentsika niona. Luc tsy izay moa le anaranao. Ka manahoana aloha inandry Manahoana Luc dia ina vaovao? Sy inona vaovao eo tsy misy fa dia zao valy mahitanao zao loko. Nay ve ary avy ianao izany? Za ve avy nanome raha tao ambony tao aky Ay fa misy fianakaviana marary angasa. Anga kosa moa voatery hoe rehefa misy marary foana ny fianakaviana vo hanome raha ety amin'ny hopitaly rinandry Asako indraindray misy marary mila zany maika mantsy dia mba fanavotana azy reny ndre no atao hoe mba fanaovana soa ho an'ny mpiarabelona kia. marina tokoa aloha izany e. Mahafinaritra. Ny rina dia mba ho maro tokoa ny olona mitovy heritreritra aminao izany ary Luc. Hitako dia izay izany rinandry fa mba efa nanofika anao aloha izay dia mba hanjaranao indray ny mampita an'izany any amin'ny tapaka sy namana rehetra any Eny rehefa voaray tompoko. sy ianao ty koa dia efa sy Hitako fihetsika sofianatra nge izany. ary ianao inona no ataonao ty amin'ny hopitaly misy fianakaviana tsy salama anga sa mamangy sa misy inona? Ay ve efa tonga izao ny fotoana ampiarana ny zavatra ny anarana rehetra tany ampita tany. Ndry hay ve raha azoko tsara anie izany dia nianatra ny nataonao tany velany tany ianao hoe Izay tokoa ny fianarana nataoko tany. dia ato anga izany no ampiarana azy ka Ka toerana ohatran'izao mantsy no mila mpitsabo e. Sa tsy izany indray? dray mahafinaritra re izany rinandry. Dia nikarakara ny taratasy rehetra amin'izay io izao e. dia ono dia roviana izany no miasa ka Ka izao sahady aza dia efa raikitrako. izany ka ny taratasy azy ozy ianao mbola voakarakaraina Ka ny marary tsy miandry an'izay taratasinao any fa marary izy izao dia mila fitsaboana zao dia izao ihany. izay kosa aloha Nisy marary vao naterin'ny fiara-pitatitra marary mihitsy eo izao. Dia izay no antony mba niangaviany zareo aty eo e. Raha tsy izany efa nandeha nody ohatran'izay. dia nanahoana izany marary izany ka Efa mba tsy naninona aloha e. Efa nahazo fitsaboana izy ka efa hors de danger. izany ka izao kosa rinandry mpitsabo kinga sy mahay sala aminao izao kosa ve moa no nandray an-tanana azy tsy ho sala maisy Enao tia kory Luc tena marina raha izany marary marina tsy vao mahita ny endrika ilay mpitsabo miramirana fotsiny dia efa sitrana avy hatrany. Okarery Luc fa zabe filaza eo tianao izany no izy fa ilaozako aloha ianao fa mbola betsaka ny zavatra ataoko inandry
fa mbola ela be nga ianao vo andeha ka. Fa hoana mbola misy ilanao anga? Andrasaka ianao dia miaraka isika sa Za koa ve dia ho andrasanao eo fa mandehana ianao tonga dia mandeha. So ihany koa ianao lasa ho tara amin'izay lalana mbola alehanao ko. ka za moa andeha ho aizy tsony e. Miala eto aho zao a dia mandeha mody raha tsy hoe mbola anitadi indray angako. Betsaka ireny zavatra azo jereny atsiny eny. Marina zany saingy namana ny tsy misy rezinandry Za koa e. zay zao no saika mba hiangaviako anao raha mety ko. Oe ay anao ty zany mbola aperinasako. eny tena miala tsiny rery Luka fa tsy afaka kosa aloha zao eny are zany ve moa dia fanomezantsiny e. Tsy maninona fa aleo manaraka tokoa e sa hoana. eny marina zany. Ay ka ahoana ary zany no fomba ahitako anao manaraka indray kosako. Ahoana re zany e? Ny amin'ny manaraka mantsy tsy maintsy isy fa sao dia isika indray no tsy fakahita eo ka. Ay ka tsotra nge zany. Ahoana rozy ianao ka. Dia tsy ho azonao an-tsaina mihitsy ve? Marina zany. Ay ianao tokoa moa zany efa ato ihany. Moa ianao ihany koa ataoko fa mandalo matetika aty manatitra raha. Vita ho azo ohatry ny karatry naivo tokoa zany rinandry. Zay fa lana fotoana be ary Luka. Amin'izay tsika miaona. Eny ary mandram-peo ny nandry a. Velomy Luka. Nandry tovavy tsy miavona tsara tare feny tsikitsikilavy eny aminy mora ifandraisana ihany ko. Tovavy to mahafeny fikasana zany. Inona ary ty ataonao tery miora Tena miresahinao aminy fa tsy te hiditra pataloha tery amin'izao aferinareo izao mihitsy aka. ka ny fahanginanao fotsiny inge no ilaina dia izay e. Fangamo ianao terenanao an'izao zavatra afaka Tsy hanao an'izany ary tsoary a. miora inona ary ty ataonao ty Firaisana tsy kombakomba aminareo amin'izany famitahana ny nandro izany mihitsy ny tsy ekeko e. ka tsy misy afa-tsika telo irery ihany inge no mahafantatra ny marina amin'izany e. Ary tsy tokony ho fantatry nandro zany raha tsy hoe ianao nga no ilazan'izany aminy any. Izay indrindra no tokony ilazanao izany aminy milohan'ny afantaran'izany amin'ny olon-kafa. Ka mbola miandry fotoana kely ry ary miora. Miandry fotoana roviny. Andrasanao sarotra be ve ny toetra ravo ilaza izany aminy ianao e. Hitako eo foana rezy anaovana azy. Za kosa aloha dia tsy manaiky an'izany e. Satria ny fifandraisana roa vavy mihitsy. Eny e, telo vavy mba minoro moa izanyko. Ny fifandraisana mihitsy ny mety ho simba amin'izany. Ary dia sanatria hifandrafy ihany koa ve izay sy nandry. Ka zao e rehefa manontany anao izy dia izay efa namalinao azy ihany amaliana azy. Mazava angamba izay fa tsy misy resaka betsaka ary miora. Ka za tsy te handainga amin'ny tsony. Mahatsiaro menatra azy mihitsy a. Jerenao amin'ireny soa nataony hareny fotsiny ka. Ireny zavatra be dia be netiny havanandafy ireny. Dia reny ve no mahamena maso anao amin'izany e? Afaka manome anao mihoatra an'ireny ange e. Tsy an'ilay izy. Fa inona indray ary ka? Tsy dia resaka materialy loatra aloha ilay izy fa ny taona maro mifampizarana hatramin'izay mihitsiko. Fa tena mahalahelo azy tokoa ve ianao sa mitsipaka ny fiarahanay sonoro hatramin'ny farany mihitsy Sady malahelo azy no mitsipaka ny famparafisana ataonao azy mirahavavy ireo e. Ohatrany hoe anaparanao ny toetra ratsinao izy rehefa tsy ianaoko. Ka za ihany koa nge mananjo isafidy an'izay tiako amin'izy ireo e. Efa eo an-dalana amin'izany indrindra azo nge ry miora e. Tsoary a. Tena milalao hafa nge ianao izany e. Sa ianao mihevitra ny tenanao bogosy loatra ka. Inoro ny tiako e. Ka izy angamba ny safidiako amin'izy roa ireo. Tsy ho be moraly aminao ntsony aho e. Fa mitsora fotsiny ianao rehefa tsy tia ny nandro ntsony e. Fa zalalovinao ny fitiavany anaoko. Aza manany aminy ianao e. Izy nge efa ino nivoaka ho dokotera spesialista iny e. Tsy atahorana hoe tsy hanana anjara. Maro raha teo mety ho mpitsiriritra azo. Be dia be no mitsiritra ny toerana misy anao. Saingy ny anay angamba tsy anjara e. Tsy hitana azy amin'izany a. Finina fotsiny izao ataonao izao e. Fotoana foy re sisa ry miora napahako hevitra fa mba mahareta mandrasa fa aza mahamaika ohatran'io ianao e. Ataovy moko. Rehefa tsy hitako izay marina aminao dia tsaroa fa tsy afaka nitazonelan'izany tsy ambaratelo mampidi-dozy izany a. Fa olazaiko any aminy ioko. Mieritrereta kely ianao e. Andry fa tsy inoro ary ve nitazoko iry ampitery sa ve dia olona mitovitovy fotsiny ve tena izy io ka tena inoro andraso alohana antonana eny e. Noro a Fa iza koa izany?
Noro e. Oay, Luka. Manao ahoana ianao? Manao ahoana Noro, manao ahoana? Ela zany a. Zany ve? Tena ely fa taiza foana ianao? Taiza moa fa teny ihany saingy kely re dia tsy hitany olona ary Noro. Hita fa izany ko. Fa inona aloha ny vaovao hatramin'izay ela tsy niona an'izay? Noro inona fa maninona eto ianao aloha izay no tena mamaika ahy. Nakana taksi andehanana mody aka. Ay ve ko raha izany maninona raha mba miaramiala etaeta kely aloha sika isanao dia mba ho fahatsiarovana ireny fotoana rehetra efa fahiny ireny nery Noro. Ka maninona moa e? Andao andry? Tsy maninona? Tsy maninona ka. Aiza ho zao ny toerana mety amin'izany ny ety akaikaiky ety ka. Andao fa tsy akaiky ahy tsy dia efa misy ka. Eny arako ka inona ho ny vaovao hatramin'izay elizay Noro a. Efa fidy zany zao ny ankizy. Fa ianao ty fiadaly. Ndry Inona kosa no ankizy eo ka? ko raha izay vanim-potoana lava be izay very Noro dia Ianao ngamba zao no mety efa manana ankizy tokoa. aiza kosa Hitako. Lehilahy ohatr'izao ve dia anaiky amin'izao fotsiny? ianao tokoa no manao an'izany fa tsy mbola manana kama zao e. Mbola mitady re Noro. Saza ampiasonina ry Luka. Marina zany Fa nga tsy misy niady tampiasinareo ny sipa tany an-davitany ka. tsy mandeha eto Madagasikara reny ry Noro a. Vola tsy miasa eto amintsika ory zalahy zay. Fa nahoana ka? Ko raha ka ihany very Noro tsy aloha ny gasy mitovy amin'ny tena. Ny gasy anie tsara tarehy tsy lany mamina ilingilingy amin'izay any ivelany any porofon'izany a. Zao manatrika azy zao dia hitako tsara tarehy ve misy mihoatra amin'izao ry Noro a. Zany a. Asa dia manany ihany eo ianao ry Luka. Hita fa izany marina Ie. Fa inona tokoa aloha zao nataon'ny Luka taorian'andreny tsy nifakahitany ireny intsony? za ve Ie. tonga dia niasako andrenga zao mbola mibaosy ihany ka. Ie. Ka eny mety daholo anie izany ry Noro e. Izay izany dia efa lasa loko atao ahoana re. Ka ny anareo no metiko. Ianao koa nge tonga dia nahita lalany. Marina tokoa aloha izany e. Fa vita na lehibe ho ahy mihitsy ny zavatra nataon'ny dada tany an-dafitany e. Tonga mantsy dia mba napidiriny tao amin'ilay orinasa eny. Misy tsara ohatr'izany indray. Dia n'izany kosa aloha e. Ary sao dia mba misy toerana ho anay aloha amin'izany e. Arakaraka io ny Noro. Fa nga ianao nefa aloha mazoto amin'izany ka. Raha misy ny atao any tonga dia vonona raha dia sao ihany azako. Inona ny olana? Dia ny fianarana indray atao ahoanako. Ka ny anao aza vita ihany koa. Sa mety tsy ho vitako mihitsy ilay asany ve? Ny tena mba mahay teny vahiny ihany. Eny re ka raha ohatra mahaliana anao nefa ry Noro dia aleo aloha manokana andro iray mihitsy sika sy ianao fa tsy Marina izany. fa ahoana tokoa aloha ilay resaka teo e. Da resaka inona? Ohatra ny nataonao vazivazy fotsiny anie fa tena sérieux bien nge nanontany anao teo ry Noro e. Inona moa izany e? Noro tiako efa misy tompony ve ho ahy Noro amin'izao fotoana izao sa Ay ve. fa inona kosa mampime amin'izany ry Noro a. Ie. Dia ahoana moa na maliko ny Luka teo fa ngatsaroko tsony e. Noro a aza atao an'izany rehefa mba te hafantatra an'izany ange ahy e. Ka inona ary mahatonga ny Luka ny-tany an'izany e? Tsy haiko hoe inona mahatonga anao intéressé amin'izany. Tsy izany ry Noro fa mandinika anao a dia ohatra mbola manimanina ny fiarahana fahiny e. Tsy miova mihitsy mantsy ianao fa toa vao maika miha tsara tare ohatr'ireny lavitra noho ny hafahafa ireny e. Hitako. Misaotra. Tsy nisy vola madinika taty amiko fa raha tsy izany dia nomeko ianao. Ry Noro a ka tsy vola madinika nge no ilaiko e. Fa inona ary e? Dia efa fantatrao ihany izy. Dia raha hoe ary aho hoe efa manatompo aho zao dia ahoana hoe ianao ka? Aza manao an'izay andisy fanantenana kosa ianao ry Noro a. Ka ianao ihany ange tony vao niteny fa hoe tsara tarehy mihoatra lavitra noho ny taloha ka inona indray ary? Raha tsara nga dia avelan'ny zalahy handehandeha fotsiny amin'izao eny ka. Fikanareo lehilahy ve dia tsy ho fantatrao? Fa marina aloha ve izany ry Noro a? Joary fa andeha hivoaka indray nga ianao? Ka efa fantatrao ihany fa tsy maintsy mandeha mivoaka rehefa ohatr'izao ka mbola inona ihany ary Fa mba azonao lazaina amiko ary ve izay tena dia lehanao ty fa dia mandeha mivoaka ny trano foana ianao isan'andro isan'andro tsy hita hoe makaiza na makaiza. ka heverinao fa hipetraka fotsiny eto ary ve ahy inona no ataoko fotsiny amin'izao eto ka fantatrao raha teo fa ny fiainana tsy vitany mipetrapetra-potsiny intsony. Eny fantatro tokoa izany nefa ianao nge tsy fantatra na mandeha makaiza na mandeha makaiza e.
miara-miala amiko ato ianao ny maraina dia tsy miverina raha tsy valombe. Zahavany amin'ny hopitaly indray aza ny tavaverina alohanao ato. Ka hiverinao moramora koa nga ny zavatra ataoko any ivelany any. Fa inona nefa ny zavatra ataonao any? Anomboka indray ianao tia le ilaila vanina nandrika. Efa impiry any nanazava taminao fa miara-miasa ho aza isiliva ka tadiavinao ho zavatra inona indray ary notanterahako any amin'izany ka. Joary a, fa naninona ary ianao no nanjary niova be tahaka izany? Fa ina ary nitanao miova amiko ka? Taoriana ny fahatongavanao avy any an-dafy mantsy dia zany foana naverimberina amiko ato. Tsapako tena nena be mihitsy ny fitiavanao ary Joary a. Eny, efa tsy misy tsony mihitsy aza angamba. Nandry, ianao nakany ampita tany nandraty fianarana entinao hanatsarana ny fiainanao. Amataona ny maro ny laninao tamin'izany vao niverina ianao. Hanatsarana ny fiainantsika? Eny, za kosa mba mandeha mikariko an'izay mahasoasy izay heveriko mety amintsika. Ohatra ny ilanao vaniny foana. Efa tsy vita ny safosafo sy orokoroka intsony mantsy ange ty fiainany ity amin'izao ry Nandry. Efa niara-nidinika sy niresaka tsika talohan'ny nandehanako hanao fianarana tany ivelany tany. Eny. Ary nanaiky sy nitsodrano mihitsy aza ianao. Ary nilaza ihany koa fa vonona ny andry Ka tsy efa zany ve izao no nataoko e? So sanatria arahanao alahelo indray ary zany a. Izay mantsy ny any tena tsy tiako. Fahasoavanao avy tamin'Andriamanitra zany. Tsy ny olombelona mihitsy no andeha hialina anao amin'izany. Isaky ny mba miresaka sy mila fanazavana avy aminao dia saika resaka ohatra n'izany foana anao malinao Izany angery Joary no ohatra ny mampieritreritra mihitsy Ka ianao tsy nohatra manome fanafitohinana ka. Joary a, za ve no manafitohana anao? Manelingelina anao amin'izay tianao tanterahana? Sa efa manorosory anao ihany koa na ny mijery aza? Joary, manontany anao ange ahy. Inona ny tena antony? Nandry, tsy te hifanditra aminao fa aleo aloha andeha. So koa mantsy dia ho tara amin'ny alehako any. Eny ary, mandehana anao aloha raha andeha fa tohizana amin'ny fotoana mampety azy izany resaka izany. Ka manao ahoana ny fandehan'izao asa ao amin'ny hopitaly izao ry Nandry a? Mahafinaritra aloha dia somary mandreraka ihany aza indraindray. Eno aka toy ny asa rehetra ihany izany ka ahoana ho? Ilay izy koa aloha tiany dia lasa ohatrany hoe efa finaretana ho an'ny tena indray aza. Ka mitondra vokatsoa lehibe ho an'ny mpiarabelona anie ny asanareo mpitsabo ry Nandry. Tena iankiana amin'ny fahavelomana sy ny fahafatesana kosa e. Izay aloha Hany ka mitaky fitandremana sy fahamalinana faratra izany. Izany tokoa Fa hono ary Luka. Tsika sy ianao taorianan'ireny fankahitantsika voalohany ireny to ohatra ny lasa ny fankahazo be sy ny fandray akaiky tokoa e. Nefa na ny momba anao aza tsy mbola fantatra akory ankoatra ny anaranao. Marina tokoa izany. Ianao koa anie sarika tsy mihafahafa mihitsy ka mahafinaritra foana na miresaka aminao ary. Izany indray rehefa miresaka sy mandray tsara ny olona dia raisiko tsara ihany koa. Ny zavatra tsy tiako fotsiny ary tena ankalaiko olona matetika dia ny fiatsaram-belatsihy eny aminy. Tena fitaka tokoa aloha ny toa izany ry Nandry a. Eno ka ahoana? Inona moatra no nataonao tany France? Ka raha ny marina dia miasa fotsiny nataoko tany re. Ay ve? Ka manao inona aty Madagasikara amin'izao? Ka any daholo manko anie ny ray aman-dreniko e. Dia misy orinasa izay tantanany raiko any. Ay ve? Dia niasa tany nandritra ny taona maro tokoa izay aloha e. Ary izany hoe atongavako eto Madagasikara matetika indray anie dia efa mieritreritra ny kopakelatra samy irery e. Ay kosa. Mikasany hoe anangana orinasa ho amantsy ahy e. Izay indrindra no mampivezivezy ateo ny Nandry a. Ay ve? Mahafinaritra kosa izany ko. Efa tena ampitraikefa tokoa izany. Tsy angamo hita e. Andramandramana avokoa aloha izay atao rehetra fa sao dia mba izay no mety mahatafita amin'ny fitenenany. Ka tsy efa tafita ve moa matoa mandray an'izany lalana izany? Raha izay tokoa no azo ilazana azy moa maninona ry Nandry fa ary hitako ianao no afaka miliba tahaka an'izao ko. Ndry, tsy azoko ny tianao tenenina kosa. Miliba etsy sy roa mandeha amin'izay tiana le manao an'izay tiana atao rehefa aty Madagasikara. Nandry ahoana koa izany? Satria tokoa mantsy tsy eto madama fa any an-dafy. Madama? Ilay madama mihitsy mbola tsy misy ry Nandry a. Aza mandaingory Luka. Marina izany e. Nandry mbola tokantenany hatramin'izao e. Ianao izao ve? Eny e, efa mieritreritra ny tady any tokoa fa asa na hita na tsy e. Ahoana nefa moa ny tsy hahita e.
eny marina aloha ny ianao hoe raha totokoa ve olona manambady dia vela ianao an'izao rehetrarehetra zao e ndry ka na efa manambady azy ianao nahoana kosa moa ka misy mantsy any amin'ny vehivavy nandry saro-piaro loatra matetika ka tsy hitako izay tokony ahasaro-piaro amin'izanyko nga ny vavy tsy afaka ny fanerasera amin'lahy na ny mifanohitra amin'izany ka hoy ianao marina zany aloha ary izay mihitsy angeny tsy anekeko an'izany ary tsy eritreretako an'izany koa na dia kely akory aza nefa ohatra ny mamitaka ihany koa aloha ny fahatokisana indraindray fa nahoana ka ikonfieko zavatra ianao ry Luka manam-pitiavana ny vehivavy ary be fitiavana mihoatra ny eritreretana azy aza matetika fa ohatra ny hoe misy tsy ampy foana ary ve zany naiza lehany sy amin'izay ataony rehetra tsy misy fotoana tsy eritreretan'ny olon-tiany izany kosa ary iny rehefa noraisiny tamin'ny voalohany dia efa nieritreretiny ho fiainany mandrakizay nefa tsy izany ny zavatra mitranga matetika orinandry fa ahoana ary ka hono ho ary Luka tia anontany ianao hoe ahoana inona kay no mahatonga ny lehilahy mbola mikaroka zavatra hafa an'izay efa atolotra azy everina hoe efa mihoatra azy tsy azoko le fanontanianao amin'ny sehatry ny fiainana sa fiainana andavanandro na izay endrika isehoany izany mihitsy na amin'ny fitiavana izany na eo amin'ny fiarahamonina orinandry arakarak'ilay omenao azy ihany ka indraindray mantsy ny everina fa hita mihoatra izany izy ary everina fa tsy tena mitoetra ao ny fitiavana izay aloha ny fandraisako azy raha amin'ny sehatry ny fitiavana izay nijerena ary raha milafi ny ara-piarahamonina indray dia asa mihevitra ny tena no ambany izy manoloana n'ireo zavatra omena azy angamba hoe aho any ka ohatrany hoe komplekse eo ny fitenenany ka io arakarak'ilay olona ihany koa sy indraindray tsy ahitany fitiavana mihitsy ny mitoetra eo ambanin'izany na misy aza ny sasany manana roatra ireo zavatra atolotra azy ireo fotsiny mety ho izany tokoa angamba io ange samy manana ny sainy ny tsirairay rinandry zary Luka kivy ndry ono ary nandry fa ahoana fanoharana niraisinao avy amin'ny fiainanao ve izany sa marina tokoa izany mahaliana azy ny tantaranao izany ka azonao mba zaraina amiko ve aloha ary ka vonina ny hainao avy ianao ry Luka ndry ento ny teninao raha izany ko ianao iary ahy dia ohatran'izany ny zavatra ianako amin'izao fotoana izao ry Luka namako everiko azo itokisana ianao matony nilazako an'izany tsy ambaratiloko izany verinandry io no manahiran-tsahana mantsy amin'izao fotoana izao tena mampalahelo tokoa no manjoanao raha izany noho izy dia ahoana moa izy ianao tsy eritreretana an'izany hoe manitsakitsaka izy any ivelany ihany tena mety mitombona ve izany aloha rinandry ataoko ihany ho any tsy eritreritra an'izany fa raha ny fihetsika sehony tena mandresy lahatra tokoa nefa ny erinandry efa taona maro nareo niaraka nandao azy 20 taona tamin'ny voalohany dia 3 taona ilay farany teo ohatrany tsy ampoizina mihitsy hoe mora miova toy izany ny lehilahy ka izany indrindra manko tena mahagaga mahavery fanantenana ihany dia hono ary nandry inona no eritreretinao atao ary manoloana an'izany ka tsy mbola nisena kely an'izany ankory na dia iray sekondra aza ry Luka ohatrany hoe tsy nety nino mantsy ny saiko izany kosa aloha moa ihany koa nisan'izay ankizy namako izay neritreretiko hilaza amiko ny marina rehetra ka nino izay nambarany izao kosa aloha rinandry aza manome tsy ny azo kosa aloha ianao satria tsy voatery ho fantany-kosana izany izay koa aloha ka mieritrereta tsara ihany aloha ianao efa noveriko voasorotra iray ny lalanay dia tsy nieritreritra n'izao 10 taona teorian'izao tsony ka izao rinandry tsy ny faharetan'ny taona ny rahana ny fototra mampateza ny fankatiavana aloha hoy aloha fa raha ny fahazoko azy eny na dia tsy mbola tena tafiditra amin'izany ny sehatra izany aza dia fa inona ihany ary raha izany noho izy io ilay hoe izay zavatra tsy misy ihany ny tadiaviny izay tsy hoampelatahana ihany no heverina ho tsara rehefa mity ianao aza manao vehivavy an'izany fa mandratra ny fony tokoa mantsy izany azonao izany ary fangaha tsy mbola matory foana ianao ka mbola miandry ianao fa inona ny andrasana fa tsy tonga dia matory mbola tsy vita mantsy ilay resaka tamin'ny ankeo iny ary tiako tohizana sy hifarana any izany
Zao alina zao ve? Tsy manina raha zao no anananao fotoana e. Samy tsy eo indray mantsika raha pitso maraina dia ohatra n'izany hatrany. Aleo re raha pitso hoe za zany koa mantsy ohatra nyreraka be mihitsy ko. Ka samy mireraka angentsika izao e. Nefa aleo aloha tsika samy miezaka mba avy tan'izay ravonan'izao disadisa izao ka. Eny e, ka inona ary mbola tianao resahana? Somary tsy te hiverina amin'ny fifamaliana fanaontsika intsony fa izao miangavy anao tsotra fotsiny lasa ho amiko raha toa ka mbola tia ahy ianao na tsy tia intsony dia ampy azy ay. Ka tsy resaka izany nge ny fototry ny olana e. Izay fotsiny re valiana e. Aza hodikodina intsony ny resaka fa ambara ho ahy. Zany tsy haninona anao amin'izany e. Hafa tokoa ny taloha hoe sary-piaro taminao na ohatr'izany fa efa ampy ny sainana ny taona lava e. Rehefa tsy lamaody intsony izany amin'izao taonjato izao. Ka ianao andraso aloha. Tsy haiko indray izao izay hitsaranao amin'izany na hoe ahoana na ahoana. Anisan'ny fanehoam-pitiavana ny asarotam-piaro. Nefa ihany koa fanehoana fitiavana mihoatra lavitra an'izany izany mifanohitra amin'izay. So indray mantsy avadika ho zavatra hafa izany rehefa avy eo. Eny e, ka rehefa tsy mbola nivaky taminao tsy tokony apetraka amin'izany ilay izy ko. Tsy zazakely ary tsoary rehefa tena tsy tatoko intsony ny fampijaliana anaovanao ato amin'ity trano ity. Fa fampijaliana ve zany? Inona ny fampijaliana ataoko anao ary ka? Tsy haiko indray aloha izay filazanao azy e. Ka rehefa tsy misy an'izany dia tokony ho samy laza amiko ianao rehefa tsy tia atsony e. Tsy hitako angizy atahoranao e. Ny vavanao fotsiny angeny tiako hilaza varany fihetsika sehoanao amiko indray. Efa mazava amiko izany. Eny ary ka efa mangataka sy misikotra ihany tokoa moa ianao dia tsy maninona izany fa aleo dia tsorina aminao ny mariny. Tia vehivavy hafa ary nandra. Izany ny mariny. Efa misy olon-kafa miaraka amiko ankoatranao any. Nanomboko viany izany? Ilay izy aloha efa elaela ihany fa tsy mbola nisy aman-taonany akory. Nefa dia mifankatia tokoa izay. Eny e, efa ela ihany tokoa aloha no saika hilaza sy tsotra izany taminao nefa tena tsy sahary nandra. Nefa tsinjoko ihany taminao izany. Inona aminao no tokony hampijaly kokoa? Ny tsy filazanao an'izany sa ny famadihanao ny folo taona ny rahantsika? Tena miala tsiny aminao ary nandra. Mba efa nieritreretinao tsara ve ny zavatra rehetra talohana resanao an'izany fanapahan-kevitra izany? Za koa moa tsy teto an-tanindrazana raha teo. Tena efa nandinika fatratra aloha e. Namadibadika ny tantara rehetra hatramin'ny taona voalohan'ny rahantsika izany ka hatramin'ny fotoana namborahako fitiavana azy. Tianao mihoatra noho ny itiavako anao ve izy? Tena mifankatia izay ho izay no azoko amezana azy. Ary tsy sanatria akory tsy nisy fitiavana ireny fiarahantsika ireny. Ny tantara anao ko hitsara e, saingy tsy anjara angamba ny antsika hoy aho. So mba ianao kosa ny mamily ny anjara? Asa, aleo angamba atao hoe zany mamily ny anjara ilahatra amin'ny tokony ho izy. Ary hono ary tsoary? Ny tia azy ianao ka moa mbola nitana fitiavana ihany any anatinao any? Atao inona fantarina tsony moa izany ry nandra? Ahafantarako an'izay tokony ataoko. Nandra, efa lasa ny manontolo ny fitiavako ka... Eny ary ataoko fa mazava izay. Nandra, aoko sika samy anaiky fa izay ny lahatra e. Aza mikasika tsony ianao e. Avelao aho amin'izao. Nandra, niezaka ny tsy hitomany ihany anefa tsy tatiko tsony izany. Tao mitamberina ataontsika avokoa amin'izao fotoana izao ireo fotoana rehetra ny fampizarantsika. Aza matahotra ianao e. Efa tafita amin'ny fiainana ianao izao ary mbola hanana ny anjara sahazanao ihany koa e. Efa mivoaka dokotera manam-pahaizana ianao ankehitriny ka tsy ho very mandeha amin'ny fiainana e. Manam-pahaizana fa ory fity nampahatrana fitiavana tsotra izao. Nandry tena mbola mamerina ny fialan-tsiny re ahy e. Aoko tsika samy anaiky an'izany e. Ary tsodrano no angatahako aminao. Raha vita ny azafady sy ny fialan-tsiny tahaka izany tokoa moa ka anenina. Ary raha hoe tsodrano no alasanao amiko, inona no tokony ho asetroko anao amin'izany?
marena tokantrano sambatra miaraka aminy. Izany ve? Toa sarotra ihany izany. Nefa niterenao anaiky dia tsy maintsy anaiky. Aza matahotra foana ianao. Tena tsy tadiko nijery an'andry. Nitomany fantatra izy nandritry ny alina. Na izahako aza teo ambonin'ilay seza lava nandriko tsy natory mihitsiko. Tsy sasatra nitsangana nijery azy foana satria zao sanatria mandray fanafody eo izy ka hamono tena. Tsy andriko ny naharaina ny andro ialako tao an-trano. Ialako sy antosirako ny salovatavany. Le endry ny vototomany iny tamin'iny alina ny fampiresahana iny. Ohatra ny tsy afaka ato an-dohako hatramin'izao. Nandry, tiako izy taloha saingy efa tafafendrany amin'ny Noro ny fitiavako ankehitriny. Noro, eny e, tsy misy nenina rangazy vita, ary indrindra efa ela ihany koa ny andrasan'izao fotoana izao mba ahafahana Noro miroso lalindalina kokoa. Ataoko faofaly tokoa izy zao mahare an'izany vaovao tsara izany. Noro, fanahoana kia? Fanahoana? Okizay. Fa dia inona loatra ny raha tsy vitako no ampisakaina ny mafisala amin'izao ahy e. Oka ho azy izany. Mafy amiko loatra ny hery mioro izao e. Mafy. Fitiavana nijoro tao anatin'ny 10 taona nyrava tao anatin'ny iray mpimaso monja. Tena mafy izany. Ka ataondry ahoana ary? Tsy hoara. Fa tena ninona loatra re e? Inona ny zavatra nangatàhanao taty amiko ny tsy nomeko anao? Eny fa na hatramin'ny fiainako manontolo no efa nomeko anao. Tsy maninona aky izany aho. Alaiko aza maty toy izay. Iaina anaty fijaliana tahaka izao e. Ina angekino fiainako Romeo re. Ino no antom-pivelomako nefa dia sahany vekiny namadika aho. Sahany nanary aho. Ka atao ahoana re? Izay ngamba mifantany fametoko. Tia tena kiny lehilahy raha izany aho. Tia tena loatra izy ka tsy mitsinjo ny olona tia azy akory. Na zaza ange tena sasatra namerimberina tamin'ny foana e. Saingy tsy nety ny haino mihitsy iziko. Fa efa fantatry ny riany koa nga izany. Eny, fantatro tokoa izany nefa. Tena ninona koa kindririny na nytaliako. Nilasa fa tsy misy an'izany a. Izany niombon-kevitra taminy amin'izany ihany koa. Nandry a. Dia vitandriany koa vekiny namadika ary mio re. Nandry a, avy aloha lohana zavy. Efa mazava amiko angeza ny fihetsika indry e. Ka ataoko ahoana moa kiny fidirina eo anelanelanareo amin'izany a. Ary efa niteny tamin'ny Joary tokoa a. Dia niaro azy indry? Tsy niaro azy velively mihitsy ary Nandry a. Zaza nanome tsiny azy hatramin'ny farany mihitsiko. Ary efa vonona niteny tamin'ny dian'izany tokoa saingy niferandry. Namadika andry e. Indray. Eny, fantatra fa mbola tezitra indry ka tsy afaka ny comprendre mihitsy e. Tsy maninona izany fa rehefa misinta ny atezerandry hiverina azy izany resaka izany e. Fa maninona ary nareo no manao an'izany e? Fa maninona aky? Nandry a. Tia loha e. Sotroy ty rano ty ampitomboka. Tsy maray e. Nandry. Marary be izany lohako izany. Eo e, matory alondreo ambony fandrina eo fa tsy maninona ka. Zay. Raha tsy mahazo torokely tokoa ngamba indry tsy isiny izao atezerandry izao ka. Tena mampalaelo ahy ty Nandry. Jerenge ty izy. Bongo tanteraka amin'ny masony. Tomany foana izany izy io nandritry ny alina. Dia tena vitan'ilay Joariny tokoa ve e? Dia vatra mieritreritra an'izao fijalian'andro izao amin'izao fiainana misy azy izao. Dia efa fohinina loatra re e. Ny azy ihany tokoa izy nandritra n'izay 10 taona latsaka izay. Toniketsa tokoa ty izy ka mora afindry.
Noro, fangatsy voarainao ary le mesazy nalefaka inika. Manahoana aloha Johary? Manao Noro. Efa omaly tontolo ihany koa ny antso anao fa tsy nahazo mihitsy ne. Ka tsy voaraiko ve izany afatra izany no tonga eto a? Ka efa taradiny indray anao izao e. Ny fahatongavako ireny zava-dehibe. Ka tsy fantatrao mihitsy ange fa misy vaovao lehibe ambarako anao izao e. Izany e? Izay ihany koa nge manana zavatra ambara aminao ry Johary e? Ay, ka ndao ary aloha hamonjy ny toerana mahazatra antsika dia antsika miresaka. Ndao ary e? Tena faly ary Noro. Diso faly loatra ka tsy androko mihitsy izay eonana aminao e. Na za koa aza tamin'ny maly fa nanantiana ny eona taminaoko. Fa misy inona tokoa aloha e? Inona koa ny zavatra tianao ambaramiko ka? Eny tokoa, tena zava-dehibe loatra. Eny ary tsy maninona fa lazao ary aloha izay tianao lazaina e. Avy eo ambarako ny anahy. Tsy izany re Johary fa izao rehefa tena nieritreritra ny momba antsika sy ianao aho dia sy hoe rehefa tena nandinika tokoa dia hitako fa tsy mety ihany tokony rahantsika. Noro anomboka indray ianao inona tsara? Nieritreritra hoe aleo ngamba ho tapahana hatreo ny amintsika. Noro, tena avy aty am-poko tokoa izany ry Johary tsara raha mijanona amin'andro fofombadinao ihany ianao. Tsiry Noro efa nisafiditsika ary efa nifanao voady ny ara-dalàna mandrakizay ka inona indray ary ty ataonao ty Tena tsy mety re Johary adalàna ihany angamba ireny antsika ireny ary ataoko fa tsy mbola tary akory izao e. Aleo faranana hatreo ny amintsika fa mandehana fonjeo ny vadinao. Eny fantatro ny mahatonga anao hiteny an'izany nefa mikafaliana koa ny ilazako aminao raha afaka fa efa tafaresaka izay sy nandry afaka komaly ary efa nanapaka ny teo aminay Izany ve? Izany tahaka izay efa nandrasanao hatramin'ny ela tokoa mantsy izany ary efa nahazo fandresentsika ankehitriny ry Noro. Fandresena ve? Fa tao tsy mba taitra akory ianao sa tsy mahafaly anao ve izany zavatra izany? Efa malalaka angentsika manomboka masonandro an'io sao dia mba mahazo vahazy loatra ianao Noro, resaka ohatr'izany ve dia mahazo vaziko anao ka tokony hiverina amin'izany fanapahan-kevitra izany ianao raha izany no izy ka. Fa nahoana indray ary fa tsy izany ve kory ny efa nandrasana hatramin'izay ka Tsy resy lahatra ny amintsika ary Johary Noro, fa hivadikevitra indray izany ve ianao sa ahoana? Sao dia mba tafahoatra loatra ary ty sangisangy ataonao amiko ty ry Noro. Satria resaka tsy misy vazovazo tokoa izao tanterahantsika izao Fa nahoana tsy mety ary fahatsoko no mijoro eo anelanelanareo roa. Dia za ve ny andrava amin'ny fifankatiavanareo izay efa nijoro tao anatin'ny 10 taona toa tsy mety ihany izany ry Johary miverena ianao aminy. Ka za nge efa nanapaka ny taminay ho fanarahana anao sy noho ny fitiavako anao izany. Tsy mbola tary ianao izao. Fa inona indray kosa ary no antony mampiova hevitra anao tamiko ohatr'izao ka tsy azoko mihitsy ange. Izany no fantatry fa mety tsy afaka miaraka ihany koa tsika. Noro, sao kosa ary dia natakalina olo-kafa any Eny sarotra tokoa ny mandangy aminao fa efa nahita ny tena anjarako Noro, fa inona hoe tilazainao aleoko miaraka aminy. Namako efa taloha ihany izy saingy tsy teto fotsiny fa lasa tany ivelany tany. Tafahoana tamin'ny ihany ary ny resaka izay. Noro, sao dia maninofy ary Ny finamanana n'izy teo aminay nandritra ny taona maro ihany koa no antokarainana mahafiorina ny fitiavako azy ary tonga ny tory fity tamiko izy ka mora hoanina n'olotra ny foko azy ihany koa. Dia natakalino azy ve izany ny fitiavako Tahaka ny fifankatiavanareo ihany koa izay efa nijoro ny taonany maro. Sarotra ho anao ary tsy vitanao ngamba raha tsy efa tena latsaka katereny ianao nilaza tamin'ny marina satria nisy dika mibetsaka taminao ny taona maro ny rahanareo hatramin'izay. Sarotra fafana ireny. Noro, tena tsy naposiko. Tsy mety izany satria izao ny 10 taona aza moa vitanao na mahafazy tamin'ny 3 volana ka maika fa izay 3 volana tsy anatin'ilay sekondra monja no ikosihanao an'izany. Tsy anaika an'izany ary Noro mieritrereta tsara aloha ianao vao manapa-kevitra Efa tena nieritreritra tokoa ary Johary indray ry Noro. Izay ny resaka tiako ambara aminao mandehana miverina any amin'andro vadinao fa any ny toerana misy anao.
Adino etreo kosa ny amin'olo izay toy ny aloko anyserana ihany. Andeha ve? Andeha rovininareo? Ka raha ampisinao naingeny vato ny fiaramanidina rinandry dia tonga anao velomanao mihitsy zao no natongavako aty amin'ny hopitaliko. Iny ary fa dia efa mametraka ny soavadisa aty zaniko. Misaotra rinandry fa ianao aloha aza dia mitanondrika toy intsony adino ihany zany tantara zany. Afaka anao aiza tokoa moa e. Tena mampalaelo loatra ny mahita anao ohatr'izao rinandry. Aiza ary ilay endrika miramirana sy feno tsikitsiky teny aminao isan'andro teny iny e. Mbola tena sarotra tokoa ry Luka ny mamerina an'ireny amin'izao Raha tsy mbola nahita noro marina tsy nataoko mihitsy izay fomba nandreseko lahatra anao. Okarery Luka marina. Marina anie zany. Tovavy ohatr'izao ve rangaha dia atao an'izany. Sady tsara tarehy no manam-pahaizana. Tena adala ny lehilahy sasany raha ohatran'izany rinandry. Marina. Saingy fitiavana madio no nisy tamintsika hatramin'izay ka mbola hitoy foana mandrakizay e. Marina tokoa izany ry Luka, ary samy manana ny fiheverana io e. Dia hono mba nanao ahoana hono izy izay ihany zao. Aiza tsony moa no ahafantarako an'izay nalehany ihany e. Sady tsy te hafantatra an'izany koa e. Tsy te haheno momba azy tsony mihitsy e. Fa inandry ary ve aloha mbola tena tia azy ka? Resaka hafa ry Luka atao fa tsy te hiresaka an'izany ohatra zao hoe nanina raha mba nentinao taty zao zany olo tianao zany ka. Ndry efa nentiko tokoa izy saingy tsy afaka fa mbola lasa nanao velomany zany namany an'izany hono e. Dia amin'ny manaraka rery nandry nareo mbola eona ihany fa aza matahotra. Amin'ny manaraka tokoa angay. Zay ny ianao izay raha mba ny hain'ny teniko moa ianao angamba tsy toy izao mihitsy ny efa ranaoko. Aza latsalatsaina ohatr'izany tsony ary miora. Atao ihany ny tsy hiteny fa mazany doloatra moa nareo toniko. Tataka mihitsy io vavako io raha vorodamba hoe fitenenana. Ka nisy nanam-poan'izany ve moa e? Iza ny nalala fa hivadika amiko noro. Ie, iza tokoa moa nanam-po fa hivadika amin'andry ianao e. Tovavy ohatr'ireny ve dia nariana e? Tena olona dala ianao ka. Ka ankehitriny vao tena manenina tamin'ny nataoko azy. Ie, ka raha mba ny hain'ny teniko mantsy dia tsy ohatr'izao mihitsiko. Reny any teny lazaina fa tia noro hoe ny anay ngamba ny tena anjary zao ny vokany. Namany ihany ianao ka naninona ny tsy nilazainao tamiko dia milo fa ratsy saina ohatr'izany noro e. Ka tahaka anao ihany koa izy e. Iza moa no nanam-po fa ho ratsy saina ianao manoloana ny nandry ka. Aza madoto an'noro mihitsy ianao fa averoko any aminao ihany e. Ny azy aza fa mbola avy tao anatin'ny efa-bolana raha-betsaka indrindra fa ny ianao kosa 4 taona. 10 taona be izao. 10 taona. Tena dalàna e. Fa mba hono tokoa aloha mba hay izao nandry. Nandry? Ataonao inona izy ka? Ka hifonako re. Hifona? Ianao ve nifona any aminy? Tena miredirety ianao. Ka tsy misy olombelona tsy diso izany eto an-tany hifona any aminy ary miora. Raha mety handray ny fifonanao tokoa moa izy ka aninona? Fa tsy niteniteny taminao izay aleny ve izy aloha? No reny nataonao reny tokoa dia niady ange izay e. Maninona? Tsy mety ifampiresaka amiko tsony izy satria hoe nilazay fa ndray tsy kombakomba taminao hony ahy e. Tsy omeko tsiny moa izy raha tezitra amiko. Zaho tokoa aloha no adala e. Raha nanaraka ny teninao hatramin'ny voalohany dia tsy nisy akory izao. Izao aho ty tena kakery nenina tanterakako. Raha tsy mety mandray amin'izao tsony moa nandry dia mba ahoana ny farako e. Fa ngay ianao mbola mieritreritra ny verina aminy ka. Fantatro fa tena tia nandry e. Porofon'izany nanajan'ny fitiavany ahy nandritra ny 10 taona ny anaran'ny tany an-dafy-tany. Betsaka ny olona manam-pahaizana lavitra noho izaho azo nalaina tany saingy nanaja izy. Sady 10 taona izany koa nge tsorika aminao fa sarotra kosehana izany e. Ary ianao ka, iza ny tianao? Inandry sa inoro? Tiako ny fofombadiko e. Na tamin'ireny fotoana ireny tokoa aza tsy nety voafafantaniko ny fitiavana azy. Eny e, ny tia noro saingy hafa mihitsy ny tiavako azy e. Ka naninona ary izy ny natakalonao an'noro ka? Adalàna re reny e. Tsy hanakalo azy amin'iza tsony ara toka mbola mandray ny fitiavako izy. Fa hono ary miora aiza ho azy zao no mety ahitako azy e. Mandehana fonjena amin'ny toeram-piasana izy e. Ka aiza moa ny fiasany nga moa hitako akory? Moa tsy ianaoko.
dia mbola no inorinoro iny ihany koa izao no antony tsy nirarahinao an'izay fony izy mbola nanomboka ny asa voalohaniko. Andao re toana ary Nora, andao hiaraka antsika dia mba miara-mandresy lahatra azy io ianao. Ty fa inona ny mampiomehy anao amin'izany ka? Ndrasa aloha sokafana amin'izay ty rideau ty fa tsy. Oe, nandry? Ie, nandro tokoa. Fa ahoana izao ry Nora? Ary efa tao foana izany ianao tamin'ny talohan'ny nantongavako teo. Raha tsy miora tokoa no nandresy lahatra ary Joary, tsy nanaiky ny haino izay rediredinao teto aho. Ka tsy rediredy izay rehetra nambarako teo fa tena mifona ary nandry, mifona ahy. Adalanao ny ianao? Eny efa renao avokoa moa izay tiako tenenina rehetra ka mba mangataka ny famelanao ry sisa azo atao rehefa tsy hanaiky ny fitiavako intsony ianao. Ianao angery Joary no tsy nieritreritra loatra e. 10 taona no efa nisedrana ny fitiavantsika. Volana vitsy monja nefa ny tsy aritrao. Dia nihevitra ianao fa mora voakosiky ny volana vitsy izany. Ankehitriny vao tena tsapako izany ry nandry. Tena milela-palade aminao ry ahy. Noho ny fokom-bola miteby fitiavana anao dia tsy maninona fa raisiko ny fifonanao e. Andray ry nandry, izany hafaleko. Fa izao kosa Nandry, atao vianatra ho anao izay rehetraizay mba tsy hiverina intsony amin'ny manaraka. aza matahotra ianao ry nandry malalako dia tena misaotra betsaka anao ry Nora. Tantarakomana. Ny farana teo ary ilay tantara no soratany Sederana Antenaina Rabe Arnal. Tantara nampitondray ny lohateny hoe Adalana. Lanto Siliva ary Ivantsoa niaraka tamin'ny Sinaizy sy Rakoto no nanome aina ny tantara. Tovy Razana Mamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nanadotosy. Tantarakomana.